Aleluia. Izy no membonahitra, izy no ankalazaina. Aoka ny fotsika tsy ao aorian'ny teny ny fideranao an'Andriamanitra. Fa ny fonao mbola tsy misokatra raha ny vavanao dia afaka mitera an'Andriamanitra. Aoka tsika anao tahaka ny Davida, tsy hoe namaky salamo izy dia avy eo nanoratra n'iny salamo iny. Aleluia. Fefa marina tao am-pony ilay fiderana an'Andriamanitra dia afaka noraketina antsoratra. Manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao. Aleluia. Dia tsika hivavaka nome voninahitra ilay tompontsika satria efa vavolombelona be matoantsika mbola afaka mijoro, matoa mbola velonaina ianao amin'izao maraina izao dia vavolombelona ngeza be zany satria tsy ny olona natory rehetra omaly ny tafafo amin'izao maraina izao fa famindrapon'Andriamanitra mbola matoa izao tsika tsy mahalany ritra antsika tsiraray avy hivavaka tsika ary. Andriamanitra rainay masina mandrakizay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay fa ny fitiavanao Andriamanitra tsy mahalany ritra anay tsiraray avy. Mendrim-piderana ianao ary mendrika ny ankalazaina mandrakizay fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, tsy misy tsy hainao atao, na ny manangana, na ny mampianatra, na ny mamatsy, na mitahiry, na ny mitaiza, hainao atao avokoa ny zavatra rehetra. Te hisaotra anao zahay Andriamanitra rainay, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, menao tombonandro indray izay Andriamanitra, ahafahanay manatanteraka sy manao ny sitraky ny fonao Jesosy. Misaotra fa Andriamanitra tsy manary ianao, Andriamanitra tsy mba manadino ianao, Andriamanitra tsy mamela anay ho irery ianao, fa eo foana amin'ny fotoana rehetra. Tario amin'ny alalan'ny fanainao masina indray izay Andriamanitra, aoka izahay rehetra hiaino anatina fahafenon'ny fanainao masina. Satria ataonay ahoana Andriamanitra ny fahaizana mandeha, ataonay ahoana Andriamanitra ny fahaizana mahalala ny sitraponao raha tsy ny fanainao masina no mitoetra ao anatin'ny tsiraray avy ka mampafantatra anay hoe izao no tokony atao. Jesosy eo tantany izahay amin'ny alalan'ny fanahinao. Aoka izahay ho olona mora hoentin'ny fanahinao Andriamanitra, olona mora hoentin'ny fanahinao makany amin'ny sitraky ny fonao Andriamanitra, mba haionanay amin'ilay fifalianao Jesosy. Aleluia. Isanandro Andriamanitra, isanandro dia ka ho hita fa ianao no mitarika anay Jesosy. Misaotra anao zay ny amin'ny fiarovana nandritra ny alina, misaotra ny amin'ny orana izay navenanao ny latsaka omaly. Aleluia. Membonahitra ny anaranao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao ny ankohonana sy ny tokantrano ny tsiraray avy. Membonahitra ny anaranao. Misaotra ny amin'ny famatsianao nandritra n'iny herinandro iny Andriamanitra, famatsiana tamin'ny teny fanitsiana sy ny fampianarana ary ny fananganana anay. Misaotra fa misy fotoana tena manindrona anay ny teny Andriamanitra ary tena ilainay izany satria zahay mila miova isanandro. Mila avaozina ny sainay, tsy ho tahaka ny fisainana tamin'ny taloha intsony, tsy ho tahaka an'izay tamin'ny mbola tao amin'izao tontolo izao intsony, fa fisainana vaovao. Ny sainao Kristy nao ko tanteraka amin'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy, ny fotoana rehetra izay avelanao ataonay eto Andriamanitra, dia aoka tsy ny fahaiza-manao na ny fahaiza-mandrindra na ny fisainan'ny olona Andriamanitra no tanteraka eto, fa zato isan-jato aoka ny fitarianao fanay masina no voamarina eto androany. Ka aoka tena hoe fanatanterana ny sitraponao Andriamanitra ity fotoana ity. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka izahay rehetra hiaraka hiova ny fonay ho amin'ny tsara kokoa maneho anao Andriamanitra. Niza miditra eto na mety hoe misy sendra tafiditra eto dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miova izahay rehetra, miova manahaka anao Kristy. Aoka ny teninao ny toetra betsaka ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy. Mitenena Jesosy eo fa hiaino izahay ary ankatoy izahay ary ankohaka eo anatrehanao izahay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Daontsika mbola hivavaka, daontsika hanao fisaorana, daontsika samy hanao vavaka fisaorana. Tsy voatery mitovy ny zavatra anatrehantsika, tsy afaka nisaotra eo amin'ny toeranao amin'ny zavatra anatrehanao, fa ny andrasan'i Jesosy amintsika tsiraray avy dia hoe eo amin'ilay toerana misy anao io mihitsiny asan-drato ny fisaorana. Dia raha hoy teneneo ny tompo, mety tsy haiko ny antony fa te hisaotra anao fotsiny satria ny zavatra azoko antoka dia izao hoe tsy mba diso lalina sy tsy diso kajy ianao. Asan-drato ny vavakantsika tsiraray avy androany. Raha tsy andrindra masina mandrakizay, te hisaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fahaizanao mitondra ny fiainako. Eny Jesosy, na tsy mamontsina aza ny aviavy, na finoana daholo ary ny ondry ao ambala Andriamanitra, tsy ampiova ny teny mpisaorana avoaka ny vavaka ho anao zany Andriamanitra, satria ny teninao dia milaza fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra iray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia androany Jesosy hisaotra anao ny amin'ny mety tsy zakany saiko hisaotra anao Andriamanitra, ny amin'ny mety tsy ananako hisaotra anao Andriamanitra, ny amin'ny zavatra ny lasa izay mbola tsy haiko hazavaina hoe fa maninona ary
Isatranao fotsiny a Jesosy. Satria fantatry fa ao ambadiky ny fahaizako ny misaotra Andriamanitra no ampitoetra ny fiadananao ato anatiko. Ka ahafahako miditra mankany amin'ny toeram-pankatoavana lehibe kokoa amin'ny fanarananao Andriamanitra. Jesosy, hatramin'ny kely indrindra eo amin'ny fiainako tiako fisaorana sy fankasitrahananao Andriamanitra no anatin'ny foko. Hatramin'ny zavatra mitranga amin'ny andavanandrom-piainako, ny amin'ny ankohonako, ny amin'ny asany, mitokantrano, amin'ny fianarana sy amin'izay rehetra triako dia ampianaro Jesosy hisaotra sady hitodika mankany aminao foana hoe misaotra Jesosy. Efa niaino ahy ianao. Alleluia. Satria azo ny antoka Andriamanitra fa ianao le miaino fotsiny dia efa mendrika nisaorana Andriamanitra na tsy mivaly ara ny fangatahany Andriamanitra dia ny fahatsapany hoe hoay misy Andriamanitra miaino ahy dia efa tokony hisaotra izay Andriamanitra satria valim-bavaka lehibe dia lehibe zany. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, misaotra anao zahay. Amen. Taontsika ho mariky ny fisaorantsika Jesosy dia tehaka mafitsika. Asitehaka mafy raha afaka mika aleluia mafy ho an Jesosy ianao. Aleluia. 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 Salamo fahaenina amby enimpolo. Salamo fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo fahaenina amby enimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Novakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe miobi ho an'Andriamanitra retany rehetra. Mankalazany voninahitry ny anarany, omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'ny Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao. Ny fahalebiazan'ny herinao no ikoizany fahavalonao anao. Ny tany rehetra ankohaka eo anatrehanao ka ankalaza anao. Eny ankalaza ny anaranao izy. Amen. Ankalazao Jesosy. Meo azy ny teny mpiderana avao anatin'ny fonao. Aoka tsy ny teny eny ambavan'ny olona ny samborinao dia hideranao n'Andriamanitra. Ny tena hoe kristianina authentique dia mahay mideran'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay hananganan'Andriamanitra azy. Asa anaty ny vavakantsika androany andaontsika hideran'Andriamanitra. Asa anaty ny anarany. Lazao fotsiny izay teny entinao mankalaza ny anarany, fahalebiazany, ny fahatsarany, ny voninahiny, ny fahagagany, ny fahaiza-manaony, ny fahendreny, ny fahalebiazany, aleluia, ny fahatakarany. Misaotra Jesosy, fenao ny mendrika ny fiderana mandrakizay. Misaotra Jesosy, fenao ny mendrika ny ankalazaina amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny teny alokon'ny vavanay Andriamanitra dia ilay teny manambara anao amin'ny fotoana rehetra fa tsy misy tsara noho ianao, tsy misy avo noho ianao, tsy misy mendrika ny fiderana mihoatra anao, tsy misy mendrika ny fiankofana mihoatra anao, fa Andriamanitra hatrizay ianao ary mandrakizay dia mbola ianao foana Andriamanitra. Ny antom-pideranay, ny antom-piankofanay, ny antom-pankalazanay dia ianao Kristy, tsy miovy, maly, anio ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Amen. Raha mbola afaka mitehaka tsika ho an'i Jesosy amin'ny eo azy ny voninahitra. Aleluia. Tsy mety angina mivavanay Jesosy ny fonay fa mipololotra fisaorana anao foana satria tiana ianao Jesosy, satria ianao no matoza ho anay, ianao no mbola namoanay indray tamin'ity marain'ity no entinao eto amin'ny fanatrehanao indray izay androany. Mankasitraka be dia be Jesosy fa tia anay loatra ianao. Aleluia. Androany mangeta ety izay ho fenonao indray ny fonay, ny rehetra momba anay, ny ao anatinay rehetra ao ka tena ho feno anao, feno izay fa ny masina androany. Aoko ho feno anao indray izay ho toerana izao androany. Anjakao omenay sehatra indray ianao fa ny masina anjaka eto amin'ity toeran'ity androany. Aleluia. Fa ny masina tiana ianao mameno anay androany. Aleluia. Nai masino tena tiako ianao,
izao lay malalanao manao izay sitrakao fanay masinao tena tiako ianao izao lay malalanao manao lalanao anao fanay masino vangiu indrayao avi mamenua yilag ni fanateanao fanay masino vangiu indrayao avi mamenua yilag ni fanateanao zay fanay masino tiky anao nay masino tena tikanao izao lay malalanao izao lay malalanao manao zay sitrakao manao zay sitrakao fanay masino nay masino tena tikanao izao lay malalanao lay malalanao manao zay sitrakao zay sitrakao fanay masino fanay masino vangiu indrayao indrayao avi mamenuana satrinay foana Jesosy eo amin'ny fanatrehanao iombona aminao io iray fo aminao iray fijery aminao iray lalana aminao mankasitraka Jesosy
endrika ianao. Jesosy, sarobidy loatra aminay namonjenao anay Jesosy, ny fidiananao anay ho isan'ny olom-bovonjy, ho isan'ny mpon'ny lanitra sy andovan'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao, lehibe loatra izany fitiavanao zany. Sarobidy loatra Jesosy ô, ny fitiavanao ay, ny aretanao ny mafy, ka nanaiky alatsatra, nanavotanao ny aiko, namonjenao ny fanahy. Jesosy ô, velonao tena fakao. Do iaraka ilaza satroko Jesosy. Satriko, tena satriko, tsy saraka aminao. Mandrakizay Jesosy. Mandrakizay Jesosy. Ka ny voady masina, ka ny voady masina, nataoko kaferiko eto indray, ho tia sy anatsanao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Tsy voasandavola sy arena ny fitiavanao ay, fa sarobidy ny famonjena sy ny nanavotanao ay. Babonao ao Jesosy ô, tena babonao tokoa eny, tikanao satria efa tiay taloha. Laza hoe satroko. Satriko, tena satriko, tsy saraka aminao, mandrakizay Jesosy ô, ka ny voady masina, nataoko kaferiko eto indray, ho tia sy anatsanao mandrakizay. Laza hoe satroko Jesosy a. Satriko, tena satriko, tsy saraka aminao, mandrakizay Jesosy ô, ka ny voady masina, nataoko kaferiko eto indray, ho tia sy anatsanao mandrakizay. Satriko, tena satriko, iombona aminao, mandrakizay Jesosy ô. Satriko, tena satriko, iombona aminao, mandrakizay Jesosy ô. Satriko, tena satriko, ny foko sy ny fonao iteto, tena iray Jesosy ô. Satriko, tena satriko, iombona aminao, mandrakizay. Mankasitraka Jesosy. Ho anao rery ihany voninahitra mandrakizay mandrakizay. Dreto izay tompo mbola mampiakohaka ny momba ny rehetra eto anatrihanao.
fianandratra ny anaranao masina. Ianao Jesosy ilay anarana ekeny ny voary rehetra ary ny zava-boary rehetra dia okiondrika sy anaja ary amin'ny voninahitra fa ianao rery no Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. Miondrika eto anatrianao izay Tompo, miankoka eto anatrian'ny fahalehibiazanao. Halleluja. Novelary ao ampo ankehitriny, ny hazavana izay ny tantanany ay, ny fiainako rehetra feno ny fisiny, ka ny lalako lasa lavitra ihany, fa nasehony ay ny alemem-panahy, faretampo zay tena lehibe, izy niny say ho tiay, izy pity diaino sy pandray. Jesosy antsony anarany Jesosy, Jesosy tiako loatra ny fitiavanao. Jesosy, 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 tsisy mihoatra amin'ny fahasoavanao, tsisy mihoatra ny fahasoavanao, tsy ho soloky fa izy tsara hoay, ny finoko no fenoiny ny fanahy, ny fitiavany no antoky ny foko, izy no any faneva ijoroko, raha manana ny Jesosy aho, manana ny ray, maniry aho ho toa azy ratrizay, ka ny vavaka atao ho firambaovao, izy anie ho tafahorinao ampoko ao. Jesosy, 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 tiako loatra amin'ny fitiavanao, fitiavanao. Jesosy, Jesosy, Jesosy mananao, Jesosy,
fahasoavanao Jesosy Jesosy tsisy mihoatrany fahasoavanao Alleluia mankasitraka Jesosy mankasitraka Tompo Jesosy ndreto zay zanako rehetra te hirisy Jesosy toany zay ary tano hatramin'ny farany Jesosy mba tsisy hiala aminao fa tena hifikitra aminao mandrakizay ny andavanandrom-piainanay zay rehetra lalana olalovanay Jesosy dia ankinina eo an-tananao ary oka tsisy arombaka anay aminao Jesosy ary tario hatrany zay fany masina tario hatrany zay Jesosy Halleluia tano ao Jesosy iaraka aminao zay lalana ombako hoe mbazava ka tano ao Jesosy iaraka aminao izay lalana ombako hoe mbazava lasozany hoe tano ao Jesosy tano ao Jesosy iaraka aminao izay lalana ombako hoe mbazava lazao hoe sambatra Jesosy sambatra Jesosy tretrika tokoa tretrika tokoa ravony fanaiko toloranao lazao hoe sambatra Jesosy sambatra Jesosy tretrika tokoa ravony fanaiko toloranao lazao hoe tano ao Jesosy tano ao Jesosy iaraka aminao zay lalana ombako hoe mbazava tena sambatra Jesosy tretrika tokoa ravony fanaiko toloranao niso Alleluia mazaho toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika merenana voninahitra any amin'i Jesosy ao anatin'izany dia misy fampatsiahivana hoe apresiantsika anatanteraka amin'ny fifalian'i Jesosy folo no nisitrahan'i Jesosy fa aizany sivy alleloia andaontsika amea izay eo am-pony Jesosy dia ny famerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika androany dia misy efatra amin'ny rahavavy mianaka hijoro vavolombelona eto ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra ary averiko azy misy fotoana manao asa consultance atson'ny ankizy hitsindraindray eny nisy asa izay tokony binomany manao an'ilay izy tamin'ny ora farany tsy afaka ilay bandy akamako izany dia tena kivy be ahako azafady amin'ilay fiteny tena kivy be mihitsy aho zany satria ilay ry tena doe be tena mahay dia teo aho zany hoe ahoana zany anaovako an'ity Jesosy
dia izy mi-encouragé anavana hoe vita ndrika io rina vita ndrio dia nisy fotoana izay niezaka nitady fotoana hoe iarahana manao an'ilay préparation fa tena tsy afaka mihitsy izy fa tonga moa zany izy dia lasa tany amin'ny faritra dia tamin'izay fotoana izay indrindra nefa nampatsiahivan'i Jesosy anah hoe zange eto e misy fanahy masina nge manolo-tsaina mihoatra lavitra no le olona le eritreretinao hoe mahay be iny ozy izy tonga amin'izay ny andro formation fa tsy haiko mampita an'ilay izy any aminareo fa le zavatra ny ainako izany mampatonga ana mijoro eto fa ohatrany hoe ny zavatra nasorony Jesosy nahazavainy be mihitsy hoe izao daholo zavatra teneninao ny déroulement ny fahanazavana ny fanamaliana ny question rehetrarehetra vita le formation dia ozy mantsy an'i Jesosy hoe tena tsy izaho iny Jesosy ny rehetrarehetra izay nataoko tao tena tsy izaho fa hainao daholo hatramin'ny fanontaniana sy ny fanazavana rehetrarehetra ny afatra tiako tenenina ao anatin'izay dia izao ho an'ny mpianatra na ho antsika miasa na hainao na tsy hainao dia aza matoky olona aza metehatra olona dia aza matoky ny fahaizanao ihany koa fa atsoa Jesosy dia matoky ny fanahy masina fa manamarina ny tena izy amin'ilay salamy 32:8 iny izay ny anankiray ny faharoa to dia fitopitianiko be mihitsiny resaka espace vert tany amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra fa samban'izay nisehatra tamina ONG international izany dia rehefa nanontany tamin'ny papa moa izany satria mambolana maromaro ilay izy fa miaka-midina eo dia mety ozy papa ok dia ozy mantsy amin'ny papa tamin'izay le manahirana kely ana amin'izy ity fa zao papa le anao an'ilay devis satria hainareo ihany ny fandehana izany misy mpamatsy vola dia zaho izay zao manahirana kely ana amin'izy ity dia papa moa tsy taitra fa ozy izy hoe mety io tatirina entintsika mbavaka fa tena amin'ny fomba tsy takatra ny saina tena voninahitra an'i Jesosy tsy mampino reto naseho an'i Jesosy ana ilay offre financière en détail dia juste fotsiny zany mitsipotsipona izay miconcerne ana tsisy olona fantatro tamin'izany fa tena hoe en détail tsy nisy asa loha tsy nisy asa saina dia tonga dia iny fotsiny zany izay nanandrifany ana no nasehoko zava-dehibe zany satria manao devis sarotra ny anankiray rehefa hanomboka ny asa amin'izay zay tonga tany dia tsisy olona fantatray any amin'ilay toerana sy ny fandehany any zany dia nisy mpivary voninkazo rangaha zay voninkazo amidiny tsy mifanaraka amin'ilay zavatra ilaina mihitsy tena hoe ratsy azafady dia niresaka taminazy teo ka izy nataon'i Jesosy fitaovana nitondra ny eraky ny elakela trano hoe ary misy satria ny any zany tsy ohatry ny aty amintsika hoe eo anosy ohatra dia hoe tonga dia mitangorona eo daholo fa kay zareo zany misy mivarotra fa hanindakorindreo andreo zany dia io rangaha io no nataon'i Jesosy fitaovana nitondrana hoe ary zava-dehibe aminay zany satria na ny antony dia zary zany ilay planty efa adapté amin'ilay condition climatique sy ilay écologique ny toerana zany ny anankiray faharoa tsy manansarotra anay intsony hoe mbola aty an-tanàndray mbola hitongondra indray zany na mba hoe mitondra zany zay sisa fa apahany efa mba vitsivitsy zany sisany nandritry ny le fotoana maromaro amambolana ny rahana tany dia manao suivi isan-kerinandro reo ONG reo dia zareo tena masika mariako izany fa tsy hoe espace vert ihany natao fa misy travaux hafa en parallèle dia ireo tena masika raha misy zavatra tsy mety amindreo raha misy zavatra tsy mifanaraka ao anatin'ilay plan d'exécution ireo tsy mitambitamby aminao zany hoe mba ataovy tsara moa ty mba ataovy milay moa ty tsy isy misafosafo anao zany io fa tonga dia mandeha fantsy mandeha ny taimbava isan-kerinandro io fa zaho reto tena ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra amam-bolana maro nanaovana zany fa nandre mandeha arany tena tsy nisy teny ambahavan'zareo ny teny hoe kritika na hoe fanaratsiana fa au contraire hoy zareo misaotra betsaka madame Rina saotra betsaka madame Rina makasitraka madame Rina dia tao anatin'ny nandeha zany fotoana dia niakatra kely taty an-tanàna vezivezy io moa zany za 3 herinandro tsy hanaovana ny fitokanana le fitokanana amin'io miaraka amina ministra sy le délégation nareo fa tsy hoe fitokanana tsotra nisy nigafy ny asanay saika hisopatra hisoloky za ty Antananarivo dia niantso anah le gardien ametrahana le site anankiroa zany madama ozy izy misy olona ato manao costard be malety mihaja be zany dia miteny amiko izy hoe ongoto daholo ireo plante rehetrarehetra ireo fa tsy mety ireo
fa za ozy a ny rany ONG iteny aminareo analandreo dia ozy izy le gardien hiambina ny atongavako eto fa tsy hanimba fa i madama ozy tsy niteny ninina tamiko za mihitsy fa hoe mbeso tsara io tsy nisy olona nalefana ohatra za madama anao zany mbola izay manakaramanyzany ozy izy fa tena hoe ny fanamasina nanolo-tsaina n'lay olona ary nandahatra ny farana zany ozy izy tena tatarainy efa tena hoe isaky fampiaingy zay ozy izy ary indrometony zany fa tsy indray mandeha azonareo hoe le tena nampatonga natao anaty zany zany hoe Jesosy raha sanatria moa zany ka nanongotra tokotra le gardien nanaraka n'le teniny dia za aloha za zany dia bonsa be indray ny anankiray faharoa le plante misy zavatra sarotra tadiavina be satria anao zany manaraka an'le plan d'exécution zareo dia misy tena sarotra hita be dia ao anatin'ny 3 semaines 2 semaines zany ianao hitady etseroa aizandray na hitako an'ity fa tena fiarovan'i Jesosy reto tena hoe tsisy nakasika mihitsy na dia kely ary vita ny inauguration dia le miara misakafokafo kely eo zany dia ozy le lehibe an'le ONG ho an'i Jesosy rehetra ny voninahitra ity ny laclé any réussitetsika nefa miaraka ao daholo izay rehetrarehetra hita madama hita ozy ny laclé any réussitetsika ny imperfection rehetra tamin'ny travaux hafa ozy izy ny saromany fahatsarana nataony ny tamin'ny zavatra rehetra izay nataony tena ho an'i Jesosy reto voninahitra tena faly mampita zany aminareo fa zao moa voatra manana fahasahiana kely mijoro mitantara zany ny anankiray farany indrindrany efa andeha amin'izay zany dia nisy bandekama zay namana ny teny tamiko hoe ay azafady fa za reto ohatr'izany le fiteny koa dia ozy izy mantsy anahako ary na asan'Andriamanitra ozy io ataonao io dia fa ina hoa mahatonga an'izay miteny an'izany dia fa hitanao ozy izy ny asanao ozy izy mikarakara an'le voarina rian'Andriamanitra dia mikolokolo dia manohy an'le asany fa tena ny zavatra nitouché be taty anatiko tsy nanana an'izany fahatakarana fa olona tsy nampozana tsy hoe hvkl tsy hoe ina fa tena olona tsy nampozana nametrahan'i Jesosy an'le teny ambava hoe manohy ny asany dia mba faly voninahitra an'i Jesosy tompoko zao tsika hitehaka mafy aho an Jesosy fijona vavolombelona manaraka tompoko azafady tahiny Jesosy daholo tompoko tamin'ny alina koa rehefa natory dia nanofy nandritry ny alina tontolo hoe nisy fijoroana vavolombelona njoro vavolombelona daholo ny olona rehetra dia rehefa njoro vavolombelona daholo ny olona rehetra dia za ny aino dia faly be atao anatin'ilay izy dia rehefa tonga teo amin'ny toroko dia taitra dia kay zany eto akay ny tokony hanohy an'ilay fijoroako le tao anatin'ilay nofy dia hijoro androany voninahitry Jesosy mirakla be ao amin'ny fiainako mihitsy nataony dia tokony efa nijoroako tamin'ny herin'ny fandroanga ambany fotoana voatendrin'Andriamanitra manana asa zay ahako voninahitra ao an'i Jesosy moa fa manana ny asako ahako izay efa hoe mahavelona anay zany amin'ny ankapobeny fa misy asako anankiray konkoa misy fotoana miantso zany hoe miasa amina projet dia misy fotoana miantso le projet zany dia ianao manontany foana hoe Jesosy andeha amin'ity ve za sa ahoana dia ny zavatra mahagagana rehefa tsony Jesosy ao anatin'le asa ohatran'izay dia ohatrany hoe any amin'le zavatra tsy mahafinaritra ana mihitsy ny atondrany ana foana kanefa ao ambadik'izay dia misy programan'Andriamanitra foana nefany dia tamin'ity indray mandeha le nalehako teo satria tsy teto nandritry ny moa fa nanatanteraka an'izay dia tonga tany amin'ny toerana izay misy fotoana tsy tonga natao mobile dia mandeha 30 km 20 km dia tongotra misy fotoana toerana tena hoe tsisy fiangonana tsisy Jesosy olona tsy malala an'Andriamanitra ny any amin'ny toerana izay hitondrana any amin'ilay asa zany dia ianao manatanteraka fotsiny dia tonga tamin'ny toerana anankiray azy tena toerana mafy be amiko mihitsy niditra tamin'ilay izy dia tonga tao dia nisy olona nanantona avy any dia fahitako an'ilay olona tena izy no omby asa eo amin'ny tanàna satria vao manantona avy any dia ohatrany fatapatatrao zany ny airany sensation anao renao dia rehefa tonga izy dia zany natonony dia gagabia hoe maninona ny anatonany tolito dia niraisiko moa zany izy dia nanazava izy nantany izy hoe fa inona ozy izy ny ataonareo aty amin'ny tanànanay aty dia teo aho zany dia ny ankizy moa zany ohatraohatra daholo le ekipa fa zany tona dia niresaka tao anatin'izany resaka taminy dia nijereko tamin'ny maso izy dia vita ny zavatra nampitaiko taminy amin'ny zavatra tondianay amin'ilay tanàna iasana dia tona dia ny zavatra niorina be tany anaty lohako tany dia nanomboka fanina teo
dia rehefa fanina dia vita moa izany dia nanatanteraka ny asa fa nanomboka teo a nanomboka tsy alaise satria nikorotana amin'izay ny tany anatiko dia nandritra ny 3 jours nanomboka nisy zavatra nandehandeha amin'izay raha tany anaty lohako isaky no miteny aho zany isaky no miresaka dia plus amiteny manatanteraka an'ilay asa dia plus le zavatra ao anaty lohako mihetsika tsapaiko amin'izay le izy kay misy biby ao anaty lohako taty amin'ny tapon-dohako taty dia tato ambadiky ny atoko ako tato dia izaho moa izany tsy santeny any ekipa satria tsy irery aho ihany fa Jesosy miaraka amiko eny foana dia tao anatin'izay tena nijaly be mihitsy satria mikiko konkoa izany ny any anatin'ny eritreritra ao ny izay vita ny tantaranao dia teoko ho anteny izany fa Jesosy le sisy sirko zao nefa biby be raha le ao anaty lohako ao dia tsy natahotra moa izaho fa miteny foana dia ny antsom-panompon'Andriamanitra dia pasteur misy biby ho any lohako fa inona izany nandefa mesazy misy biby fiona ny ataoko dia izaho mieritreritra hoe hanao délivrance pasteur fiona zavatra nyteneny anahy pisy dia saint esprit izay fotsiny pisy dia saint esprit tao anatin'izay dia nanomboka nitokana satria misy fotoana moa reraka ny asa ianao dia tsy mahavita mivavaka indraindray fa tona dia mifoha amin'ny 4 maraina dia mandeha ditongotra ohatran'izay dia tao anatin'izay nandeha tamin'ny toerana zarery moa izany dia nanatanteraka an'ilay asa dia ilay asa tsy maintsy fitainana tianao na tsy tianao dia nanomboka nitokana amin'izay dia aty ho zany Jesosy le tsika asianao rery aty amin'ny kilometatra maro tsisy afasintsika asianao rery dia izaho raha mba nitaraina kely hoe inona no tokony ataoko amina mpanompon'Andriamanitra dia andisy fotsiny meny hoe saint esprit dia pisy dia tsy manana fa tsy izay ho aho eto dia teo nanomboka amin'izay niresaka tamin'i Jesosy nanomboka niteny aho hoe inona ho ny zavatra tokony ataoko izany satria tena vita izany ny tantarako izany fa misy biby ao anaty lohaka dia teo moa dia nanomboka namangy anahy Jesosy hoe isan'andro ianao mila manana ny plénitude ny fanahy masina foana aza manomboka fiainana tsy manana ny fahafenoko fa plus ianao manana ny fahafenoko dia tsisy atmosfera hafa fa kanapaka ny anatinao any dia nanomboka teo amin'izay dia rehefa nivavaka moa izaho dia sady nandeha ny an-dalana eny dia sady miresaka amin'i Jesosy nanomboka niaino sekoly ny alavitra be tany dia niaino sekoly nanaraka plus niaino tenin'Andriamanitra dia naninona reko hoe misy zavatra miala ny anaty sofiko any reko hoe zany akitika an'ilay biby amin'ilay lohako resaka miteny dia mihetsika manko ilay izy dia midina aty ambambany aty dia natahotra be foana fa plus niaino tenin'Andriamanitra dia misy zavatra miala ny anatin'ny sofiko any dia rehefa nandeha ny fotoana tsy haingo tsony ilay izy ny farany tena tsy haingo tsony fa voninahitra ho an'i Jesosy zavatra tiako tenena sy apitako amin'ny fijoroako eto androany dia hoe aza manatanteraka hetsika tsika isan'andro raha tsy manana ny fahafianoan'Andriamanitra na ny amin'ny toeranaiza na amin'ny fotoana ohatrany ahoana dia ndaotsika amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy ny fiainantsika dia izy ny antom-pisitsika dia ndaotsika hanana ny fahafianoany foana voninahitra ho an'i Jesosy alleloia voninahitra ho an'i Jesosy témoignage manaraka tompoko isorana ny ekipan'ny vidéo sy ny son mampita ny sekoly rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tamin'izay ho any Majunga iny zany dia efa ela izay ny hoe nanam-pandriana andeha ho any dia tanteraka ihany ilay izy nisy an'iny fotoana iny fa ny 3e jour izay sisa no nitratranay tany mbola nisy natao izay 1er jour dia vao hoe andeha ho any izay dia nitenen'ny olona hoe nareo 4 kely reo ve no andeha rery any amin'ny 500 kilomètre any izay efa mianaka kely rery dia hoe andeha izay ho any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia avy eo dia hoe io tomobile kely nareo io ve no entinareo any lavaka any ane ka malala ngeza be ohatr'izao dia ohatrany hoe nanana le pisy be izay tato anatinay hoe ho any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia izy no mitantana hoentiny manidina rehefa hoe hoentiny manidina dia nandeha amin'izay zay dia tsy naninona mihitsy ny teny an-dalana tamin'ny 5 izay ny ala taty dia tamin'ny 7 izay à 34 kilomètre tsy atongavana ny Majunga nandeha mafy be izay dia lasaka tao anaty lavaka ny pneu anay tonga dia tataka amin'ny 7 hariva efa maizina ny andro dia teo dia hoe ahoana ary efa alina ny andro dia hiembotra ve tsika andeha hitady tanàna voan'olo an'ity sa ahoana dia ozy amantsy any vadiko hoe vitanao io vetivety io dia vitanao fa atao vaingakaingana fotsiny dia izany efa tsy afaka nanampy anazy satria izaho mitrotro ny grasy
dia ilay zanak'ailakely ny taitra dia izy no mitsilo amin'ny telefona dia izy no nanamboatra an'ilay pneu dia vetivetika kely ilay izy dia vitany dia avy eo dia nitsangana avao amin'izay izy dia tena efa niverifieko nasaiko niverifie njala daholo izy izy ny pneu rehetrarehetra talohantsika handeha fa adiniko izy izy ny tena hoe asio rivotra le secours dia tena ambany be izy izy ny rivotra n'ilay secours dia teo zay vao hoe dia ahoana zany dia ao izy fa hitandrina ao izy handeha fa tsy maninona fa mandeha morytsika tsy hanitsakitsaka lavaka sy ohatr'izany a dia ngambany izay nandeha 300 mètres teo ngambany tonga dia nitsifotra koa ilay pneu faharoa tonga dia lany bala tsy tanay tsony hoe inona tsisy roue de secours tsony zay dia niondrika izy dia jesosy hoe inona ny ataonay ozy izy dia avy eo a nitraka avy eo izy dia tonga dia eto ananeto misy tsy mandroso zay tsy mihemitra fa tonga dia mivily a dia misy ohatran'ny espace restaurant reny dia avy eo a eto amin'ny sisiny a misy bangaloa anankitelo dia tonga dia ozy izy hoe atotsika ozy izy ny atory dia hoe ok ary zany atotsika ny matory dia niditra tao zay dia teo ilay olona dia ozy izy ilay olona hoe tena ny sakafo efa lany a fa andrahoinay nareo dia ny trano a tsisy familial fa mena fandrinina nareo dia tonga dia lamina ny rehetrarehetra dia mbola nanana soaran'izay nyteny izy hoe atafato amin'ity trano voalohany ity ozy izy tsisy lay fa dia alao zany ao amin'ilay misy layko sao dia misy biby milatsaka so ohatr'izany matahotra izay dia avy eo dia hoe ao mipetraka dia lamina tsara ny ananay a misaotra betsaka ny pasteur koa tamin'ny ihany fa to dia lamina daholo hoe ho avy ando rapitso aka ny pneu saotran'izany dia natory tsara izay ny alina iny a lamina tsara ny rano misy tsara ny anebakeba-tany any a lamina tsara ny rehetrarehetra dia avy eo dia fa hivoaka teo amin'ilay toerana an'izay zay vao marainany iny voagaga be hoe tena hoe voalasa voapase le espace iny a tonga dia à perte de vue a tsisy tanàna tsony fa tena hoe angambany nandeha 5 kilomètres tany angambany izay vao hoe nisy trano anankiray angambany dia avy eo dia nandeha lavitra be indray zay vao hoe misy tanàna tsy kelikely tena hoe misaotra an'Andriamanitra hoe tena teo ny nataony vaky le pneu a nandeha kely izay dia teo ny nataony hoe déjanté koa le secours a tena hoe tsy nandroso kely izay na niemitra kely fa tena to dia hoe ao anafeky hoe ny vily lalana fotsiny izay vily a dia tonga dia vonona teo daholo ny rehetrarehetra ao tsika tiaka mafy aho an jesosy a fa jesosy a no ambatrika izany rehetrarehetra izany saotra jesosy a dia ho an jesosy ririano voninahitra raha nandeha andeha any Majunga dia nresaka tamin'i jesosy rehefa niomana andeha ho any Majunga dia nresaka tamin'i jesosy dia nentin'i jesosy tao anatiny hoe fivadikanana fitokanana dia nandeha dia nanaiky dia nresaka tamin'ny vadiko dia nanaiky koa izy hoe ok arozy izy dia tonga tao Majunga dia vao tonga tao amin'ny toby dia tonga dia manga nita manga be dia be tena hoe tonga dia mampitehinana be mihitsy le manga dia za hoe jesosy aty Majunga ny hafanana mamay be dia aty zany jesosy tsy maintsy rano tsotra fotsiny nohanina nefa zao ny tena bonbon anglais jus coca ohatr'izany glacé dia tanareo mbola le nofo zany mbola teo hoe nefa jesosy efa nyteny hoe mitokana fifadikanana dia tena hoe niady tamin'ile nofo araka le fampianarantsika hoe io nofontsika io ihany tena hoe adversaire na miteny ary jesosy dia matetika le nofo le maso rehefa tena tsy ataontsika hoe mijery an' jesosy manaiky an' jesosy dia mahita manga mahita jus azieny mahita trondro tsara be kraby ohatr'izany nandritra ny fotoana rehetrarehetra tena mifadina tena hoe nitokanana tamin'i jesosy zany dia izany ny hita nandalo teo amin'ny maso teo fa misaotra an' jesosy hoe ho anazy ny voninahitra dia hoe tanteraka le izy satria maninona sary piaro Andriamanitra
dia rehefa tao anatin'ny fotoana croisade dia tena hoe nanontany an'i Jesosy fa maninona ary any hoentinao amin'izany ny olona zao mihinan-kanina be any tena hoe izay mihitsy le niainako hoe ny olona misotro jus ohatr'izany za tia kristalinina 2 litatra 3 litatra amin'ny fo maraina raha mamay be ohatr'izany dia avy eo tena hoe tsara Jesosy fa tena nataony hita ny masoko tena hoe niteneniny aloha hoe ianao izy mihena fa za mitombo dia tena tao anaty vavaka nisy vavaka fiankohofana tao anatin'ny fotoana dia tena henoko mihitsy Jesosy namangy dia avy eo tsy nijanona teo Jesosy fa tena mbola nataony nahita ary tena hoe izay nijoroko vavolombelona hoe tsika rehefa mihainao Jesosy rehefa miteny Jesosy ka mbola mipersiste hoe manontany ahoana fa maninona izay le mononmonina dia ataony mahita tsika ny zavatra nataony hitako dia izao tena nataony hitako hoe io kely balitika tena hitako kely ohatrin'iny dia ny zavatra hitako rehetrarehetra tao amin'ny toby na ny olona na ny tranona n'iny ngo tena hoe ngeza be dia za tena hoe raha azoko natao hoe tonga dia napetraka ilay micro tamin'izay fotoan'izay fa nitsoaka fa zao tena voavita ilay zavatra niteneniko dia niafina tany ambadiky ny leo anjoda tany dia tany no nitomany dia tena hoe ho an'i Jesosy mivoninahitra fa tena hoe niafatra ao anatin'ilay izy dia izao hoe fiombonana marina amin'i Jesosy dia fankatoavana marina faharoa tia resaka hoe fisaorana hitaritan'Andriamanitra antsika tao anatin'ny fotoana vitsivitsy maromaro izay tena hoe misaotra foana tsika za mino hoe tsika tsirairay avy misaotra hoe misaotra fa matanjaka misaotra fa mahita misaotra fa mihatsika daholo ny zavatra rehetrarehetra misaotra fa tahina misaotra fa ohatr'izao fa za reto tsy nisaotra ny jirama mihitsy za tsy mbola nisaotra ny rano dia tsy mbola nisaotra ny jiro dia ny zavatra nitranga dia izao satria maninona mantsy tsy nisaotra n'izany ao aminay misy panneau solaire maty zany jiro dia izay mazava foana ao aminay misy réserve d'eau maty zany tapaka ny rano dia izay misy rano foana izany hoe tsisy mahory zany jiro sy rano dia mandeha to mifampianarana mivavaka ho an'ny jiro sy rano dia za reto tsy mivavaka ho an'ny jirama mihitsy tena hifonako amin'i Jesosy satria izay zany misy foana zavatsazotsoritsao dia izao tamin'ny croisade teny soavy masoandro ny lahady dia efa maraindraina moa zany vao vita ny zavatra natao misaotra an'i Jesosy dia tao anatin'izay fotoana izay hoe mbola tsy natory zany izay fa tamin'ny 2 maraina tany vao hoe nilamina daholo ny zavatra rehetra dia tao anatin'izay fotoana izay dia tena hitako ilay zavatra niainan'ny olona satria za zany tena mbola mivezivezy reto ny olona tsy matory satria matsaka hatramin'ny 3 maraina misy olona tsy matory miadiady sady mifamaly tsisy fiadanana tsisy dia tena zao hoe ndry avy eo Jesosy zao ilay zavatra iainan'ny olona miampy ny maizina zany hoe rehefa tapaka ilay jiro dia teo vao tena hoe nisaotra an'i Jesosy honena n'ilay olona azy ndry Jesosy dia izay vao mivavaka ho an'ny jirama nefa ela be ilay fitariana hoe mila mivavaka ho an'ny jirama tsika izay ilay fampianarana eto any amin'ny sekolina eto hoe ho an'ny jirama mampitondra ohatr'izay dia izay avy mivavaka ho an'ny jirama reto dia avy eo teo vao nahana an'ilay fahatsapana hoe hoay Jesosy zake mbola tsy nisaotra mihitsy fa izay ato mahita ny rano mandeha foana dia izay avo nisaotra dia nisaotra ny aliny dia avy eo niapitson'iny zany talatan'iny ritra ny rano tao aminay ritra ilay réservoir ritra ilay izy teo avoza hoe hoay Jesosy mifona satria efa ela ny tenen'i Jesosy hoe mila misaotra dia nefany tamin'io fotoana io vao tonga saina dia nataon'i Jesosy niainako kely ilay zavatra niainan'ilay olona hoe izao an'ilay izy mba hahatonga ny fisaorana tena marina hahatonga n'ilay fisaorana tatavin'i Jesosy ao anaty eo tsy ilay any mivava fotsiny eto dia rehefa eto moa zany rehefa mandeha izao tsika hivavaka ao an-jirama dia eto fotsiny mivavaka ao an'ilay izy fa tsy ilay tena avy ato anaty ilay izy fa ilay ato anatsika mihitsy ny tena andrasan'i Jesosy hivoaka inona ilay marina ao anatsika ao dia tena nataon'i Jesosy ritra ilay rano aloha dia rehefa ritra ilay rano dia tsy mimenomenona hoe way tsisy rano fa tena zao hoe ndry Jesosy zany fitiavanao anahako tena hoe niandrasanao ny saotra aloha dia jerevy ilay famindrapo niandrasan'ny saotra ahako dia avy eo nataony hita ilay izy
mba mbola hijereva indray hoe mbola himonomonina ve ty raha matoty sa hisaotra sa ahoana indray ny toepony dia misaotra an' Jesosy a fa nentiny tao anatin'izany toepo zany dia mbola avery dia avy eo a rehefa hoe amboarina le rano dia niantso mpanamboatra niantso plombier dia tsisy namaly mihitsy ny plombier dia nisy fotoana izay nerahana sery pasteur maromaro tany Sabotsy dia avy eo tonga le plombier dia hoe tsy nisy zavatra ankitihana namboarina akory satria izay zany mieritreritra hoe simba le machine ao amin'ilay izy dia hoe tsisy ninona akory fa nandeha ilay izy tsy fantatro olo hoe nisy nanamboatra nisy inona fa ny zavatra fantatro a dia Jesosy daholo ny ao ambadika izany rehetrarehetra izany tena afatra tsindriana dia izao hoe fiombonana marina dia fankatoavana marina izay rendrasan'i Jesosy amiko sy aminao amen. Zao tsika tiaka mafia ho an'i Jesosy. Alleluia. Velona Jesosy. Amen. Amen. Velona Jesosy a ndao tsika hitsangana. Raha mandinika ianao a ny témoignage rehetrarehetra teo ankoatran'le rano farany teo dia tsy teto an-tanàna daholo fa olona mandeha any tany lavitra fa averin'i Jesosy a ao amin'ny fifantohana amin'ny fiombonana sy ny fiombonana amin'Andriamanitra sy ny amin'ny fahafenoan'ny fanamasina. Amen. Misy olona te handeha lavitra ve aloha eto? Le amen anao zany a dimampolo kely. Olona tany fahatry Morondava, olona mandeha makany Majunga any kebakeba tany any, olona taizakoly anankiray teo le fanena tany any Kodaota, tsy haiko hoe aiza ny fahatra zany, any amin'ny koa any Daota, fa any amin'ny fahatra rehetrarehetra any a fa averin'Andriamanitra, tsy ny olo-pantatra ny important fa ny fahatsapanao fa miaraka aminao Andriamanitra dia feno Andriamanitra ianao a dia misy fitenitsika zay hoe Andriamanitra tsy manary, Andriamanitra tsy manary, ka raha kaman'Andriamanitra ianao tsy ho arian'Andriamanitra zany. Amen. Aza mifantoka amin'ny nofo ahafahan'Andriamanitra ianao. Tena Andriamanitra no miseho a mi-intervenir. Mety misy olona misopatra, tsy hoe olona misopatra fa olona ampiasain'ny devoly a manao zavatra tsy mety, fa Andriamanitra mandamina ny rehetrarehetra. Aza miasa saina amin'ny olona fa ndao hifantoka amin'Andriamanitra dia asandrato ny tananao dia ndaontsika hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ireo témoignage anakefatra izay nalefa tamintsika teto iray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zahay, misaotra Jesosy fa miaraka aminay ianao efa niteny fa momba anay mandrakariva mba ara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ianao koa Jesosy no mampianatra anay tsy hifantoka amin'ny nofo, tsy hifantoka amin'ny zavatra hita ny maso fa maniry manaitra anay ianao mba hitodika amin'ny fahafenonao isan'andro, tsy hetsika raha vao tsy feno Andriamanitra, hitodika amin'ny ao anaty mba atonga ilay fiadanana ho tafapetraka Jesosy a. Misaotra Jesosy fa misintona fifantohanay ianao tsy hibanjana ny nofo fa hibanjana kosa ny fahasarobidiny fahafenonao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy fa ianao no manavaka ny zanakao, misaotra fa ianao mitsimbona ny zanakao ka mahatonga anao hanome vahaolana dia ianao zany enina dia any amin'ny toerana lavitra any Jesosy mety tsy mahafantatra olona izay fa ianao no manao intervention amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy a fa ianao no manome no mampiseho ny offre financière ho an'ny zanakao. Mety tsy mahay, mety tsy mahafantatra olona, mety tena hoe badenina fa ao anatin'izany a rehefa mitodika aminao zay dia ianao ny vahaolana ho anay. Jesosy a misandrata ary homena voninahitra mandrakizay ny anaranao. Aoka tsisy olona ankalazaina, aoka tsisy olona ankalazaina, aoka tsisy anarana hafa ambanin'ny lanitra homena voninahitra akoatry ny anaranao rery ihany fa ianao rery ihany Jesosy ny mendrika an'izany a amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy a ho an'i Jesosy a hidirantsika ao amin'ny teny. Alleluia. Firy aloha ny mahatsapa amin'ity marain'ity hoe mahatoy izao azy dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Atsangano ny tananao tena tsotr'izao androany raha tsy no fahasoavan'Andriamanitra. Ao fafany amin'ny lanitra ny tananao dia teneny Jesosy. Jesosy a tsy nitsinona ny fiainako raha tsy teo ianao. Misaotra amin'ny famindram-po, misaotra amin'ny fitiavana, misaotra amin'ny fitehirizana, misaotra amin'ny fampijoroana, misaotra amin'ny fikarakarana, misaotra amin'ny fanamboarana, misaotra amin'ny teny, misaotra amin'ny fananganana. Misaotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Fa raha izao no toy izao amiko
avy aminao e zao lay tsinotsinona tao andavakiny limonao fanatsanganao ozanakao fara izao no toy izao e loary very anatin'ny fona ho lalina mifanehoana fa mato izao atsika noho izy avy amiko fa avy aminao e zao le tsinotsinona le tao andavakiny liona le fanatsanganao ozanakao jesosy ny fonay sy ny fananay sy ny ao anatinay manontolo dia miara-miankohaka sy manaiky eo anatrehan'ny fiandriananao sy ny fahatsaranao mandrakizay fa zahay nytoy izao dia noho ny nataonao anay jesosy na tsy hainao na intsony azy ianao na tsy amaly na intsony azy ianao sarobidy aminay ny famonjenao ny fanoloranao ny ainao anay jesosy sarobidy anay raha ny tany mandaly ihany zao hita maso miserana fa ianao ny tena fiainana mandrakizay raiso ny voninahitra androany maraina raiso ny fiderana androany maraina raiso ny fakasitrahana fa ho anao rery zany mandrakizay jesosy ho anao ilay mitoetro miseza fiandrianana mandrakizay sady mpamonjanay misaotra ray lay tokana Jehovahandriamanitra rainy Jesosy Kristy sady raina ihany koa nahatateraka ny fitiavanao tamin'ny nanoloranao an Jesosy zanakao misaotra Jesosy ny amin'ny fanekenao hidina akanendriky ny olombelona hamonjy anay teo mitoeranay sy ny faharatsianay misaotra fanamasina ny amin'ny fahasoavana fehvoninahitra atao amin'ny Kristy Jesosy naminona ho anay androany nanonay fahatsapana ny fisianao eo amin'ny fiainanay misaotra ny amin'ny fanomanana anay ho amin'ny fotoam-pampakarana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao ity atalina mafy ho an'Andriamanitra halleloia manompo Andriamanitra velontsika manantsika manana Jesosy dao ity atalana mafy eo azy halleloia halleloia mahazo ho toerana tompoko ny tenin'Andriamanitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe fanahoana no tsy maintsy fiombonana amin'i Jesosy Kristy fanahoana ny tsy maintsy fiombonana amin'i Jesosy Kristy alleluia hojerentsika ao anatin'ny fotoana fohy zava-miafina ao ambadiky ny tena fiombonana marina amin'Andriamanitra sy ny ompon'Andriamanitra ny amin'izany vetivety raintsika ny baiboly eo amin'ny boky ny Genesis toko 20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 ihany aloha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetry Abrahama ka hoy izy tamin'ny ry Abrahama ary hoy izy inty aho ary hoy Andriamanitra ento ny zanakao lay tokanao izay tianao presizen'Andriamanitra mihitsy hoe izay tianao dia Isaka ny tononony koa ny anarany ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanaty-trodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ny tantaran'i Abrahama dia fantatsika tsara fa Andriamanitra nanome fampanantenana sy fikasana goavana ho an'i Abrahama ary izany programa goavana izany dia programa ara-tarana ka anomanan'Andriamanitra ny plano-mpamonjena izay manondro ny fiavian'i Jesosy. Efa antitra izy ary efa tena lehibe i Abrahama ny taonany vao tonga Isaka. Rehefa lehibe ny zaza dia hoy Andriamanitra taminy i Abrahama hoento Isaka ho
ho atao fanatitra. Dia eto ny fototra ngezabe anankiray tiako anananao fahatsapana ny ao am-pon'Andriamanitra mahakasika ny fanatitra. Nao ny jerentsika tsara ny am-pon'Andriamanitra momba an'izany, inona ny zavatra tena important amin'Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra, mihoatra lavitra no ny fanomezana hita maso ny asarobidy ny fanatitra eo imason'Andriamanitra. Satria ny fanatitra tsy ny eloavany communion dia tsinitsinina eo imason'Andriamanitra. Raha ny zatoetra ny Abrahama Andriamanitra dia tsy nandray any Isaka akory izy, tsy niraisiny akory Isaka. Hoe fenonany raha ny Isaka ny alitaran'Andriamanitra. Fa ny zatoetra ny fony Abrahama Andriamanitra hoe atraizany fanekena Abrahama anatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ray zay sy tian'Andriamanitra ho hita hoe atraizany fankatoavany Abrahama. Roa zay ary ny fahatelo faran'izay goavana indrindra tia hita Andriamanitra hoe mbola mihoatra no ny fitiavany ny zavatra rehetra ve ny fitiavany an'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa zanaky Abrahama tokana Isaka ilay tiany, fa tsy nakan'Andriamanitra tsy teny hoe hoento ny zanakao atao fanatitra ny tendrombohitra. Ny lalon'Andriamanitra dia mametraka ny fitombona miafina ao ambadiky ny fahafatesana. Tanao le planin'Andriamanitra ambadiky ny fahafatesana. Tsy hoe fahafatesana eo amin'ny nofo, fa fahafatesana ara-nofo. Tsy mitovy ireo. Tsy fahafatesana eo amin'ny nofo, tsy hoe tia nofoko tia no maty, hoe za maty olombelona dia maty, tsy izay nandrasan'Andriamanitra. Fa fahafatesana ara-nofo zany hoe ny filan'ity nofo ity sy ny baiko nyity nofo ity izay nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ka nampanota antsika nanomboka tamin'ny andron'ny Adama, ny tian'Andriamanitra ho faty. Tena miangavy ianao arao tsara fa hiditra any amin'ny révélation lalitsika androany maraina mahakasika ny fiombonana hoe fa maninona ny tsy maintsy fiombonana amin'ny Jesosy Kristy. Any ny efaranyity fampianaran'ity androany. Le izy tsy hoe fahafatesana eo amin'ny nofo, tsy hoe tia nofo tia ny vonoky dia tsy atoako ny antsy dia hamono tena amin'izay tsy manota tsony. Very ianao satria tsy tompony aina ianao fa n'Andriamanitra ny aina. Fa fahafatesana ara-nofo. Velontsika ao amin'ny fanahy fa tsy ara-nofo. Jaona toko 2:4 Jaona toko 2:4 Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany mivoambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Io amin'izay ary. Zay nareo any niainga tamina vo kely Andriamanitra mofo 5 sy 600 dia rehefa azon' Jesosy le mofo 5 sy 600 dia nizarainy, nipotehany. Tsisy multiplication sy fitombona raha tsy misy vo nanaiky ho potika. Azonareo le image ny zavatra tian'Andriamanitra asary an-tsaina tian'Andriamanitra tongavana. Jesosy maty ho antsika, voanazo antsika. Isaka tsy hoe maty, fa Abrahama no maty ara-nofo. Voafora akatoan'Andriamanitra ny fony. Azonareo felisy. Maty ara-nofo i Abrahama. Tsy ny fanatitra Abrahama no mila novonoina atao fanatitra, fa ny fony Abrahama ny mila maty ara-nofo mba hahafahan'ny fanatitra Abrahama ho vo afaka anatanteran'Andriamanitra ny programany rehetra tamin'ny alalan'ny Abrahama. Manaraka tsatsika. I Abrahama mila maty ara-nofo.
misy vo tsy mivoaka mamokatra tsara raha tsy maty aloha eo amin'ny tany ozy izy Jesosy. Misy zavatra ao anatinao tsy tena mahazo aina ny fanapahan'Andriamanitra hiasa satria ny problema antsika te ahita ny voninahitran'Andriamanitra ao anaty fahavelomana ranofo. Galatiana 5:5 hoe tsy izay Andriamanitra ao anatin'ny teny fiainana marina dia oka ny teny fahamarinana makivaky ao anatinay hitondra fiainana be dia be ahitana iny fahatsarana ao androany maraina. Fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Io le zavatra tianao io no tian'Andriamanitra hovaina. Izay le hoe manovago Andriamanitra. Manova ny zavatra tianao Andriamanitra. Tsy hoe eo amin'ny nofo mibaiko anao hidina fa ao amin'ny ara-panahy misidina anao miakatra. Andaontsika te-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Hatramandiny 7:20 fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ao ambany lalàna fa miariary ny asan'ny nofo. Ino reo asan'ny nofo ireo dia izao: fijangajangana, falotona, fijejojejona, fanompo-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Enao ihany. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Tsy mahazo aina maneho ny fahatsarany sy ny fahafenony Andriamanitra raha tsy tanteraka ny fahafatesana ara-nofo. Ny fahafatesana ara-nofo tsy tia nofo tia maty fa ianao maty amin'ireo zavatra voatanisa tomboky Galatianindreo. Ary manomboka mahazo aina eo amin'ilay tontolo ara-panahy voalaza fa vokatry ny fanahy. Voalaza ihany koa tao amin'ny boky ny Galatiana izay nivakiantsika teo. Halleloja. Fahafoizana ireo zavatry ny nofo sy ny filany rehetra tsy ny fametrahantsika fo sy fitiavana ao amin'izay zavatra hita maso sy tia izao tontolo izao mandalo sy moserany ity. Raha mandinikitsika ny Abrahama melohan'ny fotoana anaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama dia Andriamanitra nizaha toetra ny fono mba ho tafasaraka fa tsy miraiki-po détaché au monde matériel. Ary tsy matériel sy fitaovana ihany fa ny rehetra mahakasika anao misy ka akaiky ny ainao mbola ifikiranao raha tsy votsitra amin'ireny tsara amin'ny fonao dia tsy tanteraka mihitsy ny fahafahan'Andriamanitra manomboka sy manatanteraka planina goavana amin'ny fampiasana ny fisianao eto ambonin'ny tany. Sainy fa vonona fafy, lo sy maty dia niafina tao ambadiky ny fahafatesany vo kely anankiray ny azo goavana anankiray. Mba fantatro fa voakininina kely ohatra ninina fafy vatana kininina be ohatran'io zorotrano no mivoaka avy ao anatiny. Misy zavatra goavana mihoatra lavitra noho ny fisianao grand kely io miafina ao anatinao no ataon'Andriamanitra. Ary izany no porofom-panehoana hitondran'Andriamanitra antsika miatrika ny fiainantsika eto ambony tany amin'ny alalan'ny fisiny ato anatsika. Ianao le grand kely fa misy Andriamanitra goavana ao anatinao. Fa ny fivoahana io Andriamanitra io ho azo be mitondra vokatra sy vo maro dia tsy misy akoatra ny faneken'le grand ho lo eo amin'ny tany. Andriamanitra tsy afaka nangan'olona safotra fa ny olona safotra velomina fa maty aloha voatsangana. Zany natonga ny Abrahama nakasika ny fon'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra ary voaporofo fa marina ny fikofany. Teraka avy ao amin'ny toe-po tsy miandry valiny na tambiny
fa teraka avy amin'ny toe-po voasedra aneo sy amaly ny fitiavan'Andriamanitra. Matetika eny asika manlaina ny an'olotra ny momba antsika rehetra ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tanteraka sy feno fepetra aneky anao vo manaiky anao amafy ny momba anao manontolo, amafy ny momba anao manontolo ho an'Andriamanitra, ny fonao, ny fiainanao, ny fotoananao sy momba anao rehetra. Tia Jesosy manaiky loha eo amin'ny tany-pamafazana tsara ny fiainako rehetra. Maty amin'ny fitiavan-tena, maty amin'ny fiainam-paly fijangajangana. Le voatanisy tao Galatiana teo miariary ny asan'ny nofo maty amin'ny falitona, maty amin'ny fijejojejoana, maty amin'ny fanompo-tsampy, maty amin'ny fanaovan'ody ratsy, maty amin'ny fandrafiana, maty amin'ny fifandirana, maty amin'ny adilahy, maty amin'ny fiafinafonana, maty amin'ny fifampiandaniana. Fifampiandaniana io tsy ampozinao. Ny fifampiandaniana io mahazo ny mpanompon'Andriamanitra maro be. Tsy fantatro akory tsy te hanadiady ninninona ianao fa miendany fotsinotsotro zao. Fisarahana, fitokoana, miteraka fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Toy izany izay lazaiko aminareo, tahaka izay voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Misy lova tokony hisitranao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao tamin'ny fandraisanao an'i Jesosy. Fa ny mahatonga an'ilay fanapahana avy amin'izay efa nanolorany Jesosy sy ny tena nofaty hamonjy ianao dia izao, ny fanapahan-kevitrao tsy manaikoloha sy hofaty ara-nofo eo amin'izay zavatra tsy tian'Andriamanitra iainanao nefa mbola izirizirinao. Misy zavatra ne mora aminao ny miala amin'ilay izy, fa misy zavatra ohatra mampisizitra anao satria sarotra aminao ny anaiky sy ala amin'ilay izy. Tadio fa rehefa tonga lova nao ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ohatr'izao intsony ny fiainanao, satria anapahatsapana fifaliana ao anaty ianao na miadikady goavana azy ao amin'ny fiainanao andavanandro. Dia renao hoe misy fifaliana miboiboiky ao anatinao satria fantatrao feoantanany mombanao manontolo. Le vokatry ny fanazany sady mitahiry sy mampahazo ainanao, mahatonga anao hijoro tsy tasoky eny amin'ny endrika eo mihitsy ny hoe resy ianao na raraka ianao na mafy be ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao, satria izy no lohalalanao, izy no mampahery ao anatinao, ny fiadanany no manapaka eo amin'ny fiainanao dia normal be. Ohatra n'ilay mpanompo vavikely namana ny jorokomaly na tonga handevo any an-tanin'ny Siriana azy dia mahavita mampahery izay nambabo azy, satria le fahatsarana ao anatinao mahatonga anao mamoaka vo tsara. Izay mahatonga Jesosy miteny ndrakitra tsara ao anatin'ny olona ny amoahan'ny olona tsara fanahy vokatra tsara, zavatra tsara. Amen. Nao antsika hijerany Abrahama, vao vita le teny, vao avy niala teo amin'ilay toerana no natanterahany Abrahama ny fanantenany Isaka. Vao zatoetra ny fon'ny Abrahama dia nanjary firenena lehibe izy, satria taoriny miainan'Andriamanitra tamin'ny tenany fa ho tanterahany izay lazainy dia tsy maintsy hitranga sy zavatra nolazain'Andriamanitra satria Andriamanitra izy. Amen. Ny ilain'Andriamanitra tsy Isaka natao fanatitra, fa fon'ny Abrahama miorona ao anaty fanekena. Raha adika ny fon'ny Abrahama ny fanatitra tian'Andriamanitra vita fa tsy ny zavatra nataony. Raha adika ihany koa Andriamanitra tsy mila fanatitra Isaka latsa-drà teo amin'ny altarany, fa toe-pony Abrahama hanangana ny firenena ho azy. Averiko, Andriamanitra tsy mila fanatitra Isaka latsa-drà teo amin'ny altarany, fa toe-pony Abrahama hanangana ny firenena ho azy. Izay no mahatonga Jesosy ny teny, tsy hoe tsy ilaina ny fanatitra. Averiko, tsy mety raha miseho anatin'Andriamanitra ianao tsy mitondra fanatitra. Tsy hoe tsy ilaina fanatitra, fa anisan'ny fanajanan'Andriamanitra ny fanatitra. Ary averiko, ny fanatitra ny anehoanao eo anatin'Andriamanitra fa tsy mody fanina aminy ianao, fa izy nanomenao hery, tanjaka, saina, fahendrena, fahalalana, hevitra na tonga anao avory harena.
noho izany ny fanaovanao n'izany ho amin'ny fantsaka an'Andriamanitra dia fanekenao fa tsy toy izao ianao raha tsy nisy le mihoatra ny vatsiny ao anatinao na ahafahanao nanao ny zavatra rehetra. Dia ny fanatanteranao fanaty midika tompo tsy toy izao raha tsy teo ianao. Tsy ny fanaty sy ny lanja ny zavatra ataonao anefa no anamarina sy anaporofony eo anatren'Andriamanitra fa nakasitrahany ny zavatra nataonao. Fa misy zavatra ambony kokoa ohatrany tamin'ny Abrahama mbola nitohizan'i Jesosy Kristy hoe ny fiombonana ho aminy ny sarobidy lavitra no ny zavatra ho ataonao ho an'ny fanjakany ary tsy azonao hiafenana anafenana ny zavatra tsy mety ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Ny alehibehan'ny zavatra ataonao na fanompoana na fanaty na asan'Andriamanitra ninonninona zay natonga ny laza tany amin'ny kroazady fa ny ministera tsy pasiporo idiranao ny varavarana tsy ny fanompoana fa fijoroana. Hozy Jesosy Matio toko 5. Matio toko 5 andao mitsy novakitsika inona ny tenenin'i Jesosy momba an'izany ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ho eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalanao manana alahelo aminao. Dia tsy ny tena hoe tomody le fanatitra dikan'izay tokony atao le fanatitra dia avy alao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao. Hitanareo amin'izay eo anoloan'ny alitara le fanatitra mipetraka eo akaiky eo zany ka mandehana aloha ataovy izay hiavananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina dia vao atero zay ianao zany vao manatitra le izy eo anatren'Andriamanitra. Nareo ve tsy mailo be amin'izany zavatra? Jesosy no teny an'izany le andray ny fanatitra ao satria mpisorona be mbola velona mandrakandroany. Dia hitrereto hoe tsy le fanatitra ny zava-dehibe aminy fa ny fonao vita famelan-kelo ka tsara ny communionao aminy. Dia nao le tsika isainy impiry zao tsika ny nanao fanatitra dia samy joro ve tsika fa nakasitrahana le izy. Ny fanatitra ao dia tsy sarobidy amin'Andriamanitra no ny fanoloran-tenanao. Fanoloran-tena aloha vao fanatitra verena zay fanoloran-tena tsara aloha fiombonana amin'Andriamanitra aloha fahadiovam-po famelan-keloka vao fanatitra. Ndao ity-tanana mafy eo an-tompo. Jereo fa vao niala teo amin'ny toerana nanatanterana nanaterana Abrahama ny Isaka dia nanjary firenena izy. Ny ilain'Andriamanitra tsy Isaka atao fanatitra aloha fa fony Abrahama miorona ao anaty fanekena. Ngenisy toko 20 avakitsika dia tiany eo amintsika mihitsy fa ny fiankinana fitiavana sy fahatokin'Andriamanitra ny zava-dehibe aminy mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa rehetra izay ataontsika ho azy. Tsy zavatra rehetra ataontsika ho azy fa ny fandraisantsika ny zavatra efa nataony ho antsika sy ny fanomezantsika lanjan'izany ara-pijoroana sy fanoloran-tena mendrika tsara eo anatrehany. Izay mahatonga ny apôstôly Paoly ny teny amin'ny Romanina toko 8:2-3 zay tsy niaro an' Jesosy Kristy zany latokana ny ray natolony mba homeny atsika amonjy atsika. Tsy homeny Jesosy n'Andriamanitra ray maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy koa. Miaraka amin'ny Jesosy koa miaraka aminy miaraka amin'ny Jesosy koa va maimaimpona ny zavatra rehetra. Aza mitady ny zavatra rehetra tsy ny aloava ny fanomezana ndanja ny asarobidy ny fanolorana an' Jesosy. Dikan'izay azono ny famonjena azono ny fiainana mandrakizay. Tsy nataontsika ho azy fa ny fanomezantsika lanja ny zavatra efa nataony ho antsika. Raha dika dia zao hoe mitady fanoloran-tena tsara mihoatra lavitra noho ny fanompoana sy ny programa hafa rehetra Andriamanitra. Ndao le hiditra lalindalina kokoa tsika. Jona toko 10:20. Come to Lord,
fa natao naokanto loatra ny fiainako voakaly tsara voatra mampiaiky saina fo fa natao naokanto loatra ny fiainako. Hafa mihitsy le hoe fiainana kanto nataony Jesosy antsika io indrindra no hidirantsika izao. Jesosy niteny an'izao teny izao, tsy misy manaisitra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Zany ny didy azoko tamin'ndraiko. Ary nisy fisarahana indray teo amin'ny Jiosy noho izany teny zany. Zany teny zany tonga dia tsy zakan'ny Jiosy hoe izy zany afaka manolotra ny ainy vao maty izy, fa tsisy afaka mamono azy raha tsy izy manolotra azy. Voapirofo nefa le izy. Luc 23:46. Luc 23:46. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zao voasoratra ao. Ary ny anso tao feo mahery Jesosy kenanao hoe raiky eo an-tananao no tolotro ny fanahiko. Ary rehefa niteny zany izy vao afaka ny ainy. Zay nolazainy dia nitanterahany. Taroka, vono, rotojotika fa tsy mety maty e. Miresisteny le fiainana ao anatin'le vatana feno fahatanterahana. Dia moa izy Jesosy nididy azoko avy amin'ny raiky dia tsotra. Za ihany manolotra an'io vao mety fa narotika tsy misy tapahanareo raha ny lohako dia mbola mandehandeha ihany ny vatako ary dia mbola manotro ihany ny masoko natapaka aza ny lohako. Fa za ihany no miteny hoe raiko atolotry ny aiko vao maty aho. Hitanareo zay no mahasamy hafa ny martyra sy ny Mesia. Jesosy aloha no mahampa-Mesia azy dia izy tsy nanota, tsy nahalala ota ary tsy niaina, tsy nitorotoronina tamin'ny ota. Noho izany ny vatana tokana tanteraka teto ambonin'ny tany tsy nanota mihitsy ary tsy nitorotoronina tamin'ny ota fa avy amin'ny ray dia Jesosy. Dia rehefa toka teto izany Jesosy dia marina tamin'i Jesosy rehefa feno ny fanahy Jesosy ny aina tsy mety maty mihitsy. Satria le vatany Jesosy tanteraka iny na voatahiry sy mampahazo aina ny fanahin'Andriamanitra ka nahatonga azy olombelona tokana eto ambonin'ny tany tsy mety maty fa ny mission natongavany ho faty. Azonareo hoe fetraka izy. Dia andao ny ho azavaintsika kely izy. Natonga ny Jesosy ho mpamonjy antsika satria nahafatesany dia tsy noho ny nataony fa mba hahafahany mamonjy antsika. Izy nanolotra ny ainy amonjy antsika. Satria Andriamanitra nitady olona tanteraka amonjy ny tsy tanteraka. Tsy misy anefa izay fa izy rery ny tanteraka. Izy zany tsy martyra. Satria ny martyra dia olona mijoro manaiky ho faty amin'ny finoany an'Andriamanitra. Jesosy tsy nijoro ho faty noho ny finoany an'Andriamanitra fa ho faty isolo toerana antsika noho ny fahotantsika amonjy ny maro. Noho izany neny Jesosy ilana falorantena fa tsy terena ho faty. Dia tsy mety maty mihitsy izy raha tsy izy nanolotra ny ainy teo amin'ny toerantsika. Tamin'i Jesosy Kristy nanolotra ny ainy dia tsotra taminy izany satria fatany hoe tiany loatra dia tiany loatra ianao. Fa rehefa nitsangana izy namerina ny ainy tamin'ny fotoana amin'izay hoe hiverina ny ainy rehefa tapitra ny andro fahatelo tokony foazany tao am-pasana amin'izay dia nidina amin'ny fanamasina nanangana azy. Tiako ho fantatrao koa izany fa tsy nitsangana ho azy amin'ny tenan'i Jesosy fa ny fanamasina ny nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Izao zany alohan'ny toritsika sy hanambarantsika zavatra dia aleo voapirofo tsara amin'izay voasoratra tao anaty baiboly ny zavatra zaraintsika. Ataovy amen. Fa nandray raha vao misy hafanam-po dia lasa opinion ilay izy.
lasa efaneokevitra fa tsy fahamarinana. Romana 1:1 ary naseho tamin'ny kerozanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Dia jerentsika ny Romana 9:7 amin'izay. Ny 9:20 vao mae manambara ny bebe kokoa. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no amelona ny teninareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tsy nitsangana ho azy Jesosy tamin'ny tenany, fa ny fanahy masina nanangana azy tamin'ny maty. Ka ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fijoroany nanresy teo amin'ny nofo dia tsy ho an'ny tenany fa ho antsika izay mino ny famonjeny sy nandray azy ho tombo sy mamonjy ny fiainantsika manokana. Tamin'izy nivoaka amin'ny fasana dia tsy nila anjely izy nanakodiany vato. Vakio tsara ny boky Matio, Marka, Luka, Jona tamin'ny fitsanganany. Tsy anjely nanakodiany vato tamin'ny Jesosy tao am-pasana, tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Fa rehefa mivoaka amin'ny fasana izy taoriany nanangana ny fanahy masina azy, vao nakodiny anjely ny vato, tsy ho an'ny Jesosy hivoaka amin'ny fasana fa ho an'ny mpianatra hitaratra ao am-pasana, efa tsy ao intsony izy. Ny anjely zany ny raha nanakody vato tsy ho an'ny Jesosy fa ho an'ny mpianatra. Satria zay nesan'ny fanahy masina, izy nesan'ny fanahy masina tamin'ny fananganana tonga dia afaka namaky rindrina. Ka ny vato nakodiny anjely tsy ho an'ny tompo fa ho an'ny mpianany. Le tonga mara-nitazana fa tsy otsony izy. Efa navita namaky rindrina izy, tsy mila vato sakana tsony akodiana, tsy akodi, tsy problème antsony zany. Ny vato akodi, tsy akodi, mety dôly. Fa ho atsika nandrana anjely nakodi vato mba hitarafany masitsika ny voninahiny, efa tsy otsony izy. Tsy misy anjely afaka ny anangana an' Jesosy zany, fa tsy maintsy ny fanahy masina rery no manangana an' Jesosy tamin'ny maty. Nialy ny fananganana ny fanahy masina no nidina nanangana azy. Izay le hoe nisy avy any an-danitra nidina ny fanahy masina teo mivatan' Jesosy. Satria io fanahy masina io dia le fanahy tao amin'i Jesosy ihany na Jesosy Kristy azy. Rehefa feno fipetra-pahamasina tao amin'i Jesosy ka maty ny nofony Jesosy, dia Jesosy nanolotra azy ho any amin'ny ray. Dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa niditra eo amin'ny mombanao sy ny fiainanao ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia mamelona izy ny ten'Andriamanitra. Afaka hoentina zany izy eo amin'izay matimaty rehetra eo amin'ny fiainantsika. Afaka mamelona izy amin'ny alalan'ny famonjeny ny fanahy masina, miditra sy mampisy fiantraikany ny fisiny ao anatinao amin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy, amelona izay tontolo tsy mety rehetra na matimaty ao anatinao. Afaka ny mikasika ny tokantranonao izy raha matimaty ny tokantranonao. Afaka mikasika ny asanao, afaka mikasika ny vatanao marary ny fanahy masina. Afaka mamelona sy mampisy fiainana eo amin'izay zavatra ampifandraisanao azy amin'ny fijoroanao an' Jesosy. Ny fisiny zany fanahy zany ao anatinao. Atsangany izay rava rehetra, velominy izay maty rehetra, satria ho amin'izany indrindra ny fanampiana ilanao an'Andriamanitra amin'izay zavatra tsy vitanao fa hain'Andriamanitra tao amin'ny alalan'ny fisiny ao anatinao. Ndao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Ianao zany afaka mamelombelona le nofo efa nalevinao iny amin'ny alalan'ny fanampiany fanahy masina. Ianao koa afaka ho atsangana amin'ilay fahadisom-panantenana rehetra efa nandevenanao amin'ny fanantenana hoe tsisy azo atao intsony. Sahala amin'ny hoe kivy ianao, ketraka amin'ny zavatra rehetra ianao, afaka niasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra satria velona Jesosy. Tsy izany nefa no anantenantsika azy bebe kokoa, fa ny anantenantsika azy bebe kokoa dia ilay fiainana avy amin'ny fidiran'ny fanahy-tsedra ahatonga antsika hanapahatsapana hiaina ny fahatsapan'Andriamanitra. Ny ilay fahatsapan'Andriamanitra fiainana feno fiadanana fa tsy miketrona ao anaty problème. Zany zao victoire-ty zany. Satria le attitude amboarina ny mamaky an'Andriamanitra fa tsy le solution tadiavina akory. Hoe izy ny asa mahaolana. Fa ianao miadana eo ampiatrehan'olana aloha. Satria raha vao considérenao somenao lanja le problème, dia iketrina ianao miatrika an'le izy. Fa raha vao mifankahita amin'ny présence ao anatinao ianao, dia ohatran'ny tsy hitanao ny fisin'le olana. Fa miainao anaty fitsara ianao eo ampiatrehana zavatsarotra. Ny fanahy masina dia ilay fanahin' Jesosy Kristy. Io ilay fanahy ny tenenan' Jesosy eo amin'ny Luc 23:46.
Luc 23:46 eo amin'ny vakiko teo ilay izy nytenenany hoe raha eo an-tananao no tolotry ny fanahiko ary rehefa niteny zany izy dia afaka ny aina. Zany hoe vao miala ny fanasana eo anatin'ny olona dia miala koa ny aina. Tamin'izy tao am-pasana zany enoy amin'izay ty amin'izay le lesona. Tamin'izy tao am-pasana dia tadidio nofo ny tao am-pasana, ny vatany ny tao am-pasana taraiky tao fa ny fanahany eny an-tanan'Andriamanitra. Tamin'izy nandony vidy ny otatsika enoy dia tsy nila ny fanahy masina izy satria ao amin'ny rahany Jesosy ny ainy Jesosy no mitoetra. Ka ny vidy ny ota dia teo amin'ny nofo misy rà satria ny fiainan'ny nofo dia ao amin'ny rà ao ny aina. Noho izany rehefa mijoro tamin'ny famonjena ho antsika Jesosy dia nila nofo izy mba ho faty sy andatsaka ny rany ho famonjena. Zany no antony nanolora ny fanahiny eny amin'ny ray satria tsy nilaina tao am-pasana ny fanahy masina. Ny famonjena ny nofon Jesosy no ilaina. Rehefa ho faty ny vatany dia tsy maintsy niala ny fanahiny ary ny amany Jesosy na ny ainy nakany amin'ny fiainatsita. Ny fanahiny any amin'ny ray, ny tenany tao am-pasana. Mino tsara. Zany nahafatesany Jesosy ary zany nahafahany Jesosy nitoro ny famonjena tany amin'izay rehetra mbola tany amin'ny fiainatsika hiara hivoaka aminy amin'ny fotoam-pitsanganany. Ao Matthieu 27. Matthieu 7:20. Ny 9:1-5 ka hatramin'ny 9:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy arindro ny efitra lamba atao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny faton'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasan'ireo taorian'ny tsanganan' Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka nisoa tamin'ny maro. Hitantsika ireo ny ainy Jesosy ny tany nitoro tamin'ireo nahafahan'ireo nandray famonjena nandritry ny fotoana natao am-pasana azy. Noho izany ny vatany Jesosy ny ilay natao am-pasana fa ny fanahiny tsy maintsy niakatra ho any amin'ny ray. Rehefa tapitra ny atelona dia nanomboka tsy nahazo aina intsony ny fanahy masina. Fa maninona ny tsy mahazo aina amin'ny fanahy masina? Ataondreo tsara ny tanan'izay miaina. Tena ho tantaraiko amin'ny atsipriany mihitsy. Tsy nahazo aina amin'ny fanahy masina satria te haka ny nofony izy ho atsangana. Satria ny famoronan'Andriamanitra voalohany ho an'ny olombelona amin'izay programa tena ho an'ny olombelona fa mbola tsy nanoty Adama dia natao tsy hisaraka ny fanahin'ny olona sy ny ain'ny olona sy ny vatan'ny olona ao anaty fahatanterahana. Raha nyjanona ho tanteraka ny olona dia tsy nandova fahafatesana. Meno tsara hiditra amin'ny révélation lalitsika. Tsy natao hisaraka ny fanahy, ny aina, ny tena. Satria masina ny olona, tanteraka ny olona, safidin'Andriamanitra nitondra ny olona voalohany. Fa natonga ny olona nody vovoka, tafasaraka ny fanahy sy ny aina, ary ny tena. Satria rehefa nandika ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, dia niverina ho vovoka tao amin'ilay akora namoronana azy voalohany. Dia izay natonga ny olombelona nety maty. Fa rehefa hita ny fanahy masina, hitan'Andriamanitra, fa parfait Jesosy tanteraka, dia niverina ilay création voalohany. Namoronan'Andriamanitra ny olona. Tsaron'Andriamanitra fa ny famoronany voalohany tsy natao hisaraka ny fanahy, ny aina sy ny tena ao anaty fahatanterahana. Koa satria tanteraka Jesosy. Feno ny fepetra amin'ny fahamasinana. Romanina 1:4 amin'izay lefa nitorika taminareo hatramin'izay. Romanina 1:4 zao ny voasoratra. Ary nasoa tamin'ny kero zanak'Andriamanitra, feno amin'izay ny fepetra mazanak'Andriamanitra azy, naseho zanak'Andriamanitra mahe araka ny fanahy ny fahamasina tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika nahafeno ny fepetra ny fahatanterahana amelomana azy indray ilay nofo atao hoe Jesosy izay maty nitondra amin'ny fahotantsika noho isika nahafatesana fa tanteraka izy dia tsara ho ny fanahy fa tokony hiverinao anaty vatana izy dia nanomboka hatreo naseho indray ny Genesis 2:1-7.
ohatry ny verina tamin'ny andro ny adama zany Andriamanitra tamin'ilay fanahy nidina tao amin'i Jesosy. Nidina tao amin'i Jesosy ny fanahy anangana azy. Dia ohatry natsiaro an' Jehovah nidina na nisy fofinaina teo amin'ny vovoka. Jesosy 33 ans nidinany. Adama ohatry ny olona 33 ans fa tsy nandalo fahaterahana no nidina amin'ny fanamasina. Eo amin'ilay fepetra mahafeno ny fahafenon'ilay fahalehibiazana ananganana sy amoronana azy. Natongavany fanahy nidina natsiaro ny olona voalohany tamin'ny Adama voalohany mbola tsy niodin'Andriamanitra anangana Adama faharoa ho atsika Andriamanitra mba hamelona anangana hamerina milony ny fiainantsika. Adama voalohany fanahy olona manana aina fa Adama faharoa fanahy mahavelona. Somary Andriamanitra andahoany mivatana tao am-pasana fa ny fananina nangana sy namelona azy. Adama tsy nateraka zaza fa ny foronina efa lehibe. Rehefa feno taona Jesosy teo amin'ilay fahalehibiazana nitovy endrika tamin'ny Adama, na dia nateraka sy nandalo fahazazana azy izy dia tonga teo amin'ilay taona mampety an'Andriamanitra. Natsiarovany namoronana ny Adama teo amin'ny vovoka dia nidina amin'ny fanamasina tao am-pasana. Aleloia. Nisy horohorontany ozy izy ny Baiboly. Dia izao niditra tao amin'ilay nofo tanteraka tao hoe Jesosy ny fanamasina. Hafa mihitsy ny fanambaran'ny Paoly. Tsy mitovy tamin'ilay Adama voalohany ozy izy Paoly. Jereo ny Korintianina faharoa reto Korintianina voalohany azafady. Korintianina voalohany. Aleloia. Toko 5:10. Dia ny 5:7. Inona ny voalaza ao? Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohany-dahy natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Inona ny mahasamy hafa andreo création vaovao nataon'Andriamanitra ireo? Ny créature nanaiky ho isany noforoniny Jesosy na dia Andriamanitra azy. Fa tamin'ny fanahy, fa tsy teo amin'ilay mananaina intsony. Zao no nasamy hafa azy roalahy. Aleluia. Ny anankiray mananaina, natao mananaina, fa ny anankiray fanahy mahavelona. Jesosy tsy tonga natao mananaina tahaka ny Adama, fa tonga izy ho fanahy mahavelona. Ny mahasamy hafa azy ireo dia zao, Adama voalohany natao hanome aina ho anao manokana. Fa Jesosy Kristy mampita fiainana, ny communiqué vie hafa mihitsy izy ara-panahy ao anatinao. Ndao amin'izay ilay izy. Zao ilay izy. Ianao rehefa nateraka Adama ara-nofo dia manana fiainana ho anao manokana, manana safidy anao manokana izay efa nivily lalana tsy ankatohan'Andriamanitra. Iny ilay fiainana ara-nofo miaina sy mampahazo ainanao. Raha tsy voky hitovizanao amin'ny biby, tsy voky ianao. Raha tsy voky ianao vezivezy ny fanahy. Misy filana eo amin'ny nofo iny ilay Adama mananaina. Fa rehefa tonga ilay fanahy mahavelona dia zao ny zavatra mitranga. Tsy manana ho anao manokana ianao, fa manana ny fahavelomany izay nampitainy tamin'ny alalan'ny fandraisanao azy velona ao anatinao. Mamono ny filany Adama voalohany fa mampitoetra ny fiainany Adama faharoa. Mialatsiny fa tafiditra anatina lesona lalina momba amin'ny famonjentsika. Ary tena hoentiko moramora mihitsy ilay izy, nanao fahatsapana mihitsy ny idiran'ilay famonjena tsara ao anatinao, dia tsy mahazo miadaladala tsony ianao mandraiky. Amen. Ka ny fiainany nampitainy fa tsy hoe mananaina manokana ho anao ianao avy amin'ny Adama. Zay Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Ny any Adama dia manome aina avy aminy ho anao manokana. Zay ny mahataranany ianao eo amin'ny nofo. Fa ny any Jesosy kosa tsy fiainana ho anao manokana fa fiainany ampitainy ao anatinao, ampitsoranao amin'ilay tena endrika mahazanak'Andriamanitra anao. Zany mahatonga amin'ny Paoly ny teny, izay nivelomako tamin'ny nofo fahiny amin'ny mahataranak'i Adama voalohany ahy. No ivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra izay efa maty ka nanolotra ny ainy mba hamonjy ahy. Midiky fa ny fahavelomako androany tsy mitovy amin'ilay nahaterahako avy amin'ny Adama eo amin'ny nofo intsony, fa Kristy nivelona ato anatika. Kanefa fahafatesana anao zao tombony. Aza mieritreritra hoe ilay maty iny zany dia ino moa ko nataontsika rehefa misy mamangy voanina dia hoe efa maty eo amin'ny tomboka dia maiza mionona fa lalana sy tombony ho anao io fahafatesana io. Non. Tsy izay loatra ilay izy.
fa ny fahafatesana ara-nofo izy. Rehefa velona Kristy dia manomboka tsy hitantsony le fahalotoana, le fiaina manomboka marikoriko anao amin'izay rehefa feno fanamasina anao satria tena tellement feno an'le fiainana eo anatinao, dia nanregaranao feno azy, ny fiteninao feno azy, ny fisainanao feno azy, ny fitserinao feno azy, fitsoronao feno azy. Dia hozy izy Paoly, tsy manapatsapanantsony amin'ny fahavelomako, fa izy ny velona ato anatiko. Ary rehefa izy ny antony havelomako, dia le fahafatesako teo amin'ny nofo reny, teo ara-nofo reny, lasa tombony ho amin'izay ahafahako velona bebe kokoa amin'ny antom-pisiko miaraka aminy, satria amin'izao fotoana izao tsy zanaka Adama intsony aho, fa zanak'Andriamanitra. Fa Kristy no antony havelomako, ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha minizao fiainana izao ihany, no anantenako azy de mantra indrindra. Fa Kristy no antony havelomako, ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Raha minizao fiainana izao ihany, no anantenako azy de mantra indrindra. Fa na dia le fonasany no foko sy ny foko, dia mbola vato lampiny foko sy anjarako, anjarako mandrakiza ianao andriama anitro, fa mamiko ny ewany lana. Alleluia. Normal be Andriamanitra rehefa mijery ny Abrahama izy. Abrahama, programa ngeza be ny tiako ifandraisana aminao. Dia zao i Abrahama tsy maintsy mizaha toetra amin'ny fonao satria izany programa izany mila olona pura, manadino ny rehetra fa mamelanja. Dia jereo masina eo akaikinao, aiza amin'izany tsika hoe, jereo tsara mihitsy masina, aiza amin'izany tsika. Fa izany ny toetran'Andriamanitra hoe, fa raha vo hitan'Andriamanitra eo maty teo amin'ny nofo i Abrahama, maty. Zany hoe maty eo amin'ny nofo izany, zanako tianao latokana iny, ianao no saina andeha anindro nantsy ny tentany. Fa Andriamanitra tsy ohatr'izany nefa. Teo izy Andriamanitra natahotra ho Andriamanitra. Romana toko 4 jereo fa inona ny fonony Abrahama? Mbola minony izy satria teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, ka nalasa lavenina sy vovoka azy Isaka dia hoatsangan'Andriamanitra indray. Satria izy nihevitra ny tenany efa ohatry ny maty. Zay le fahafatesana eo amin'ny nofo. Fanefen'Andriamanitra ny ao anatinao, hafoy izay tianao indrindra no Jesosy. Tsy hoe mora le izy, fa nataon'le izy. Raha amin'ny teny français tsy hoe âme vivante, Jesosy, fa esprit vivifiant, fanahy mahavelona. Taolon'ny fitsanganany tamin'ny maty, tonga ny fanamasina nangana ny nofo. Ary io nofo io dia niaritra sy nitondra zavatra maro teto ambonin'ny tany. Novainy le nofo potika, le nofo rava novainy fanamasina, le teo aloha rotoka isy natao tsinitsininy iny,
lasa novainy dia natao ny endrika tena tsara lavitra noho ny teo aloha amin'ny famirapiratana mampamorona azy. Halleloia. Zany natonga ny Tomasy sy nino, za tsy mino zany na dia efa nijery ara hoe tonga tao ampovoany Jesosy dia mbola tsy nino any Tomasy dia hozy Jesosy avy ety kasio aho. Niazakazaka Tomasy nijery ny tanany sy ny lany voany. Za tsy mino raha tsy hitako ny tanany sy ny lany voany. Olona tsara tarehibe ohatr'ireo ve le rotodotoka be farany hitako taloha nanaovana veloma azy farany iny. Kristianina havana teteny aminao aza fatra-pifikitra amin'ny atsara-tarehy sy atsarambika. Tsara ianao manao régime, tsy problème zany, tsy olana zany fa aza dia mifikitra loatra amin'izany fa tsy ambadika io hitamaso le tena endrika eo vaovao. Fa rehefa tonga novanao izy hitafiny tsy fahalovana dia rozy izy ny ten'Andriamanitra ary rehefa iseho izy dia ho tahaka azy amin'ny famirapiratanytsika. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Zany tsy andanitsika fotoana amin'ny tany eto tany amatorana ny fonao amin'ny karazan-javatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mety mamesatra anao tsy ahafahanao mijoro tsara amin'ilay programma sy antom-pisiny ilany ianao. Zany ny antony mahatonga antsika namboariny hitovy endrika aminy satria izy ilay vo tsy nitsimoka raha tsy lo nafafy ny raha izy mba hahatonga antsika ho vo avy amin'ny azo be tamin'ny fitsangana satria izy ilay azo avy amin'ny silofo sy taranaki Davida ka tsy mahagaga raha ianao le azo ny vanoko lakana satria ny tanina andriny Kristy ny tsara indrindra. Sy teka mafy be ho an'Andriamanitra. Izy ny fototra ary ianao le vokatra asio tehaka ho azy. Amen. Dia zany mahatonga an' Jesosy rehefa niodiny Petera amin'ny Luka toko 2:22 ka hatramin'ny 2:30 tonga dia nananatra azy meloa Jesosy. Luka toko 2:20 ny 2:30 ka hatramin'ny 2:30 ary ny tompony Simona tsy niteny izy hoe Petera satria Petera anaram-baovao nomeny amin'ny Petera fa le anarana taloha ry Simona indro Satana efa nilofony tady anareo kororoiny tony vary nefa za nangataka ho anao efa nangataka efa tany amin'ny passé mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia paherezo ireo raha lanao. Midika fa nilanina lalova amin'ny Petera anaty kororoana dia zao tsy hoe zany vavaka ho anao mba omeny finoana vaovao ianao fa le finoana tao lohan'ny fiodinany ihany no finoana nentin' Jesosy mambavaka mba tsy ho raraka hiatrehany fampaherezana ny hafa. Dia hozy izy nampitohiziny Jesosy le izy rehefa ho avy aloha ny fotoana paherezana mibeba tsara fa maniny Jesosy niteny hoe mibeba aloha zay vao mampahery. Raha vo ianao zany mampaherihery fahatany mandray micro telo ty nefa tsy vita fibebahana akory dia hozy Jesosy tsy mety manko izy le fampaherezana ny olona tsy vita fibebahana fa manjary tsy zay saiko teneniny zarainy fa zavatra hafa tsy samy teny fahitsiana araka zavatra takian'Andriamanitra fa ambamboarina le teny satria mbola misy mamatotro pastera. Tsy afaka hijoro anitsy mipino ianao hoe aza mijangajanga raha ianao raha hitany mpino fa mbola misy choral na misy olona hafa na misy onanina en relation miafina aminao. Aboay le marina. Ianao tsy afaka hitoro ny olona zany ho afaka mifatorana arabola raha ianao mbola ampiasain'ny Satana amin'ny arabola ihany motivation ao anatinao fa ambokambony fotsiny fiainam-panahy mpino. Rehefa ho an'Andriamanitra dia mijoro an'Andriamanitra. Ka tsy tiany Jesosy mihitsy ianao mampahery tsy vita fibebahana. Tsy za mibediny voalohany fa Petera. Rehefa avy mibebaka ianao vao mandana mampahery. Tsy za niteny an'izany fa izy niteny an'izany. Ary ny Korintiana voalohany toko 10:20 ny 9:70 ka hatramin'ny 9:470 iverenantsika kely. Amen. Hozy izy ny teniny ary misy ny tenany any an-danitra ary misy ny teniny etỳ an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny voninahitry ny etỳ an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kintana fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitry no
kitana anankiray ity tenin'Andriamanitra ty raha voafa ny zavatra ao anatinao dia ampanitsinitsinao any amin'izay zavatra tianao ho tenenina ilay izy dia ho an'izay olona tsy mpamaky baiboly koa tonga dia manaraka an'ilay izy ho azy nefa tsy izay ny tian'Andriamanitra ho tenenina. Hoy izy eto tsy mitovy ny voninahitry ny teny any an-danitra sy ny teny ety tany. Ho an'ny tenan'Andriamanitra, hoy izy ny tenan'Andriamanitra hoe na nikitana aza dia tsy mitovy voninahitra. Tao amin'ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tsy mitovy mihitsy ny voninahitra eo maso no ny endriky ny nahafatesany. Tao amin'ny Kristy sy ny sakrifisy nataon'i Jesosy ho antsika dia endrika hafa mihitsy sy ny taorian'ny fitsanganana rehefa nanomboka hita ny fanamasina sy voapirofo hoe masina izy ary tanteraka ilay nofo izay nitondra ny fahotantsika. Ainona tonga azo maty teo noho isika fa tsy noho izy. Tsy mitovy amin'izay ilay voninahitra fa vao nanomboka nidina ny avy any an-danitra dia lasa corps céleste amin'izay izy afaka mamaky rindrina. Maro amintsika izao no mijoro eto androany maraina fa firy amintsika ny tena mamotsitra sy mahafony nofo noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany. Ny filan'ny nofo, fitiavana an'izao tontolo izao. Tandremo betsaka ny mpanolo tena tsy voafora, tsy afaka tsara amin'ilay tena ilan'Andriamanitra azy dia lasa tsy fantsona tsara eo an-tanan'ny tompo. Satria mihaino tenin'Andriamanitra foana fisaky ny tonga ohatra zao ny tenin'Andriamanitra anankiray aza mialina tonga dia tsaroanao izy mbola elonanao. Dia mavesatra be no mihaino an'izany. Aza mavesatra tsoa moa mihaino teny mpanitsiny. Andao tsikitsiky ampianina teny mpanitsiny tena marina zany pastera fa mila miova. Alleluia! Amin'izay miditsetsetra amin'ny fanamasina raha vao tsy acceptenao io fa refusenao dia lasa supprimenao. Mila maty amin'ny tenitsika ray tompoko. Voninahitra sy ny famirapiratana dia seho amin'ny fahafoizana ny tany noho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny asany. Mila mampiakatra sy mampitombo isika ny toe-po ao anatina fanoloran-tena tsara isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Ny fanekena ho faty tanteraka ara-nofo no ahatonga ny fananganana anao ho tena olona feno voninahitra mampahazo aina n'Andriamanitra. Jereo amin'ilay Abrahama rehefa hitan'Andriamanitra amin'izay hoe tena mety amin'ny Abrahama vita sedra iny amin'izay Andriamanitra mba niazy terabinta tonga dia mandeha izy telo ray zanaka fanamasina fanjely moa ny voasoratra dia tonga tao dia iny Abrahama nandeha anao fanekena ara-taranaka dia sambany Andriamanitra nihinan-kanina tao an-tranon'olona. Ary Abrahama tsy mila niterena fa vao nahita azy telo mianaka zany rehefa olo mifanjakana ianao tsy terena zany hoe anao ezaka tsika ho eto tsy fanetana ny ezaka. Mahafantatra ny tokony ataonao anao fatra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Fa rehefa tena mafy ny ataky ny tady vaky ny sambo dia mila mandao alika ianao mamoritra ny lohalika ao dia mihaino an'Andriamanitra ho any aminao fanamasina. Inona ny tianao, iza ny tokony atao, ahoana ny tokony atao. Amen. Fa ny zavatra nasion'Andriamanitra eto dia tsotra. Ny fanoloran-tena tsara tsy ny eloava ny fahafatesana eo amin'ny nofo dia tsy mamiratra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tanteraka amin'ny fehepetaka hitan'Andriamanitra ny toe-ponao hoe mety, tena mety, tsisy fanetana an'izany. Tsy mila iny Abrahama tonga dia nijerena zao re tsy misy olona anankitelo ty Abrahama ty zany olona tsara toetra lasa tonga dia namono zanak'omby nefa any amin'ny dezera any reraka zao reo miorano kely nasako ny tongony. Ty olona tsy fantatra ao ary toy izy Andriamanitra hoe tonga tanàny zay Andriamanitra aza mieritreritra zany ianao dia tonga izy dia ngavy aminao Andriamanitra ny izy ianao créature izy créateur. Fa ianao mila tonga saina ny amin'ny fanjakany sy momba azy raha tianao izy hamoizanao ny zavatra rehetra ho an'ny fanjakany. Ny ao am-ponao tonga dia mety ho azy. Iny izy mandroso toy izy Andriamanitra voky tsara dia nandrezatra Andriamanitra manandandra manko tsisy tsy fahalalam-pomba zany mandrezatra. Amen. Dia izy rehefa avy eo amin'ny herintaona ohatrao azy ho avy indray ahako hamangy anao fa efa présent amin'izay Isaka ilay teny fikasana ny lazaiko tao aminao hatramin'izay ho avy izy.
tozy sarary ambadika ry sady efa antitra ny lakolaka sady efa kopaka daholo ny devasiny any arena ambadika ilay tozy izy Andriamanitra fa maninona memesa raha tsy memehaka natahotra satria matahotra be toatra ny zazakely hite fa meme dia inona ny zavatra nitranga efa somary lehibehibe ny taonany fa naniry indray ny nifiny nisy olatra zany tamin'ny croisade taloha vehivavy fa 5 taona 5 taona izy banga dia nampanirin'Andriamanitra ny nifiny nisy zany nisy vavolombelona amin'izany voatahiry any tamin'izany ary Andriamanitra nanao an'izany amin'izao ve Andriamanitra tsy afaka anao an'izany fa mboary eo ny toetranao sy ny toe-panahinao fa mampaniriny 2e sens na 3e sens indray ny nifinao tsisy impossible zany amin'Andriamanitra amen ka ny fanekena ho faty tanteraka eo amin'ny nofo no afahany manangana anao satria Andriamanitra tsy safotra atsangany zany fa ny maty ihany no atsangany amen Jesosy tamin'ny hafatesany dia tamin'ny andro Pasika ary tao anatin'io izy no nietreritra hoe amin'ny fomba ahoana moa no hatonga an'le izy ho tanteraka niditra ny Jerosalema izy rehefa tahorinany nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty mba tonga ny olona hijery an'i Lazarosy dia tonga avan'ny olona izay natsangana fa izy indray tian'ny olona amin'ny andro Pasika ahita ny fahafatesany satria tsy le nahafatesany loatra ny fanaperana fa le fitsanganany isolo ny toeranao rehefa avy eo lasa nisy célébration eran'ny tanàna tao Jerosalema zany natonga ny Josefa nyteny satria niandry an'leo Matthieu 27 daholo hoe izy fananganana dia tam'izany Josefa nefa nyteny hoeto ny taolam-baloko miaraka aminareo satria fantany hoe tsisy fananganana ny Egypta fa rehefa hitsangana Jesosy dia hotsangana ny mpaminany eo Jerosalema no hotsangana dia hitanareo Josefa zany tamin'izany ino lasa marinan'ny olona hoe mety mamadika satria neny Josefa raha ny taolam-balo no netiny non Andriamanitra ny teny hoe ahoana ny any amaty ny tadiavanareo velona Marta mba te hanositra menaka azy fa tsy nahazo nanositra azy tany am-pasana fa talohany nahafatesany nanositra azy namoatra azy ho faty satria tsy soa azo amin'ny fahafatesana tsy maty ny olona raha tsy nanota noho izany aza atsangana melohan'ny ananganan'i Jesosy azy ny razambenareo fa ianao rehefa manangana azy tsy velona kory izy fa taolana andalovinao tsy mety tsy sitrapon'Andriamanitra fa hotana ny mamadika satria tsisy ifandraisan'ny maty amin'ny velona metaitra zao ianao tena inona indray zany zavatra tenen'ny paster Rodolphe zany lazain'i Jesosy fa rehefa tonga Jesosy dia amin'ny fotoana tongavany no maty rehetra ho aminy voaka amin'ny fasana daholo dia tsy mampaninona efa nisy nakalele taolapaty ny angeta vovoka ny reto Andriamanitra manana finoana fa raha vao miseho izy atsangany ny havanao tsy maharety akao an'Andriamanitra fa aza makanaka any am-pasana miresaka amin'ny zavatra any fa ombadika io tsy mahatora tsy nanota ny dikan'izay zay mahatonga amin'ny mpamosavy any am-pasana jereo daholo ny mpanao mazia any am-pasana tsisy hery ho anao any am-pasana ao amin'i Jesosy ny hery ho atsika azony hatramin'ny farany zany dia inona ny tiany Baiboly ho tenenina inona ny ten'Andriamanitra ho tenenina tsy misy fananganana ny Egypta fa izy tsy maintsy miverina any amin'ny tany koa satria hitan'ny Josefa fa rehefa alevina any izy ka hitsangana amin'izay Jesosy any aoriana any dia miara-mitsangana miaraka amin'ireo mpaminany rehetra solomasina tany aloha izy ataovy amen za mahita fa ny rehetra ahita fa hiasa ny fiainanao Andriamanitra ndraindray fananin'Andriamanitra mihitsy aseho hoe alaim-baraka zany ianao atao tsinitsinina kely zany ianao fa ao ambadika io hitsangan'Andriamanitra amin'ny famindrapony hampandresy ianao alleloia le tany amosany nisy mpianatra nandeha fa reo tsy nisy amin'ny mpianatra kory tena hoe 12 fa nanaraka an'i Jesosy fa tsisy navelan'i Jesosy tsy ahitany voninahiny zany zay rehetra tena hoe niara-niaritra taminy ka teo foana aza-kiva fa mety misy zavatra tsy takatry ny saina lalovanao eo amin'ny fiainana fa tsy reny akory no midika hoe tsy miaraka aminao Andriamanitra teo Jesosy tamin'izy roa lava herevitra teny an-dalana fa hatramin'ny farany izy nandroso foana
rehefa tonga tany an-trano inona ny zavatra nitranga tonga tao an-trano zareo toy sisy maintsy an' Jesosy zao aza mandeha lavitra efa riva ny andro misy aty misy mpigafy maty eo ianao fa lao no misakafo aty dia niditra dia tonga tao an-trano vakina ny mofo tonga dia teny hoe Jesosy dia iny le départ nampatahotra anazy hoe aza mandeha mivoaka izy roalandy eny andeha alina be zany hoe afaka nitahotra taoriny fiainany tamin'i Jesosy midiky fa ny fahatongavan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao manova attitude na ianao raha tsy mahafantatra hoe efa tsy matahotra tsony anie azany e halleloia zany ny olona rehefa miona amin'Andriamanitra sy miombona aminy misy zavatra miova ao anatinao manomboka androany koa tsy vavolombelona avy amin'ny hafa mijoroana fa nomboka ny vavolombelonao mihitsy no renay ety aloha aty amin'izay satria izay nataon'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy averina ny aminy voninahitra fa zao ny zavatra sarobidy indrindra mionay ianao amin'ny androany tsy peterana Paolianina tsony tsika koa na tsony ary niseho tamin'ireo izy dia mbola afaka miseho amintsika ihany koa mandrosoa tena ny fibebahana marina manapa-hevitra hiaraka aminy maro no mizara tamindreo hoe mpianatra roa lahy reo hoe tena androme folana nahita azy ony zany no tantarainao amin'ny Luc 24 fa taorinan'io izy indray no niteny hoe zahay mihitsy ny nahita azy ka maro ny zavatra ho zaraina eninao avy amin'ny hafa fa manomboka androany maro koa ny zavatra ho renay avy aminao zao ny zavatra misy vavolombelona tsy vola le izy tsy faminaniana tsy trano tsy fiara fa Jesosy miona aminao mihitsy aloha tena niona tamiko Jesosy nandeha azy any teny tamiko hoe zao ny zavatra tiako atao aminao zanako aza maika aloha ny anana trano tsisy Jesosy to amen na moe ny vola tsisy Jesosy zany mampibotsina an'izay olona tsy voafora lasa hitady hevitra ianao sy saina hoe raha tsy be vola tsisy Jesosy tsia tsy azo faritana amin'izany ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona anankiray velona Jesosy Kristy mila miona amin'ny manokana isika amina fiovam-po hoentiny fionana aminy ao amin'ny tontolon'ny fisiany toetrany sy ny fahatsarany rehetra ianao zany mahatonga anao afaka miadana na miatika zava-manahirana aza aza mientanentana be fotsiny hoe tahiny ny fitahina mampetanetana tsy misy Andriamanitra dia tonga anao kahihatra be mifikitra ny fitahina satria tsy votsitra tsara tao anatin'ny famorana ny Abrahama niona tamin'ny ka nahafoina ny zanany azy antany mba notany hoe Abrahama raha nomen'Andriamanitra soa izy anytianao i Abrahama ny arenao rehetra sa Isaka fa mitsotra aminao ny areko rehetra foany fa Isaka janony fetan'Andriamanitra mihitsy hoe le tiny mba izahana toetra ny fony mba tonga sy raikitra mifanomezan'Andriamanitra azy fa iraikitra mitanome dia Andriamanitra halleluia tiako fantatro ihany koa fa nisy fotoana izy tsy azo nkasiana dia rehefa aveo izy azo nkasiana indray fa maniziny tsy azo kasihana taoriny fitsanganany aza mikasika aloha ro Maria fa mbola tsy tany amin'ny raiko verina amin'izay izy ny arivan'iny niona tamin'ny mpianany Tomasy kasio amin'izay ty zany le kilalao hoe kasio tsy kasio halleluia dia rehefa niona tamin'ny Mosesy indray izy dia ozy izy ampidireo mitratranao ny tananao boka mampianatra fiadanana atsy fifanoroany indray tsy boka dia ozy Andriamanitra hoe tsy boboka ka miaraka amin'Andriamanitra ny manahirana anao jeany fa izy eo amin'ny sekoly fiadanana tiany tsika ianao na miatrikady azy vakeo ny tenin'Andriamanitra noho ny aminao Jesosy dia afaka mijoro satria rehefa kamanao izy dia zao ny zavatra ataony rehefa namanao akaiky izy satria mety amin'ny fonao ianao le olona tsara fanahy be reny foana tsy mety ratsy fanahy mihitsy dia ianao zany fa nrasana mihitsy ro vina ary ty olony ty no ratsy fanahy ianao tsy mety ratsy mihitsy dia izy amin'izay Jesosy nandeha tamin'ny Abrahama mijoro Andriamanitra tamin'ny Abrahama Abimeleka avy tsoro vadiny akamako Abimeleka tsy nifady any 40 andro mba iona amin'Andriamanitra
fa bedin'Andriamanitra atao anatina vision satria misy ifandraisany mikasikasika ny fiainan'ny Abrahama. Ianao zany tsy mila manao menasy hoe za manana titre ohatr'izao noho izany intouchable ako. Tsy mila tenenina zany. Vao miteneny zany ianao dia tsy misy protection fa te haneho ny momba anao fotsiny. Tsotra fotsiny dia avelao ikitika eny izay ikitika dia mamindra fo amin'izay mikitika eny efa tsy mahafantatra ny tokony kitihany. Amen. Le zany mila vavaka dia anao koa tsy kizitina be zany anatinao rehefa feno fanahy masina malahelo ny olona nenona zavatra mampatahotra anao sao dia ataon'Andriamanitra ohatr'izao fa ndao hifonaingy anahako ho anazy fa tsy hoe zaranao ry izy miketika alao efa miandry tsika mpamosavy mpamosavy nenareo tsy maintsy miombona amin'i Jesosy tsika. Maninona tsy maintsy miombona amin'i Jesosy amin'izay satria tsy fiainanao tsony ny ao anatinao fa fiainany. Ary rehefa ao anatinao ny fiainany dia mamono le fiainanao teo aloha fa manomboka manjaka le fiainany vaovao ao anatinao. Fiainam-pitiavana, fitiavana an'Andriamanitra, fiainam-pahamasinana, fiainam-pahamarinana, fiainana feno fahatahorana an'Andriamanitra, fiainana feno fiadanana, fiainana feno famorapanahy, fiainana feno fanetretena, feno fahononam-po. Manomboka mivoaka ireo vokatra avy aminy satria mematy eo amin'ile tany. Aiza le tany kay? Ty vatantsika ty, le tany ty nofo ty. Io le fiainana ara-nofo, vovoka. Mematy eo amin'ny vovoka le grand Saint-Esprit atao hoe Jesosy. Jesosy le vo, fanamasina le manondraka. Halleloja! Dia mivoaka le vokatry ny fanahy. Mafantatrareo ve fa ao anaty fahamainana ny tany na misy avandra aza ny orana misaotra an'Andriamanitra ao anaty fiara ianao. Tsy maninona na mety vaky aza vitra fa milatsaka ny orana satria any amin'ny tany dezera raha tsy vidiny. Satsy zany e! Tsy asakana antsika tsy hisaotra izay setrasetra ny Satana rehefa miainso mamaly vavaka antsika Andriamanitra ndao ity tanana mafy be ho azy. Tsangany amin'ny toerana misy ianao ary. Firy aloha ny tena mahatsapa hoe tsy maintsy miombona amin'i Jesosy ka izahako. Avereny zay, tsy maintsy miombona amin'i Jesosy satria izy ny lalako, izy ny fahamarinako, ary izy ny fiainako. Amen. Halleluja. Jesosy io sarobidy be amiko ny nakanao ny natiorako. Nateraka indray ianao tao amin'ny ota na tsy nalala ota aza, natao ota mihitsy. Ary rehefa mandinika izay taminao nanetry tena olona mbola dingana zay ny dingan'ny fanetretena fa taminanao nanaiky natao fanoaran'le mena rana ota nanaikitry ny olona ka nahafaty azy amin'ny tanindo nananganany Mosesy an'izany nefa nitondra fanasitrana ho an'ny olona zay voakaikitry ny menarana dia mbola nanaiky ianao nanohatra ny tenanao ho toy ny menarana zany hoe ilay fototry ny ota mihitsy ndre tsy fanetretena tsony ny fiantsoana an'izany fa fandavan-tena lavinao ny tenanao mba hahafahanao manangana amin'ny andro farany. Tsy moraka ny eretanao mba hananako ny endrikao. Tia Jesosy io zay takinao ny amiko dia hoekeko androany. Atsangano ambony ny mofo dia niteneny ianao amin'Andriamanitra androany. Ho tenanao ny tenako satria ho fiainako ny fiainanao. Manaiky androany anombo ny nofoko sy ny filako mba ny faniriako rehetra. Fametraka ny filanao sy ny fanirianao ara-panahy anjaka atao anatiko. Ao anatin'izao fanekeny izao dia fantatra afaka miaso eo amin'ny fiainako ny famindraponao. Jesosy malalako inty aho irawa. Manaiky ho fatsony eo am-pelantananao amin'ny fotoana rehetra. Ijoro anao sy anambara ny fahamarina amin'ny filazansaranao. Mandrakizay Jesosy satria fantatro
Fihafakaiky sy akatoka ny fotoam-pampakarana sy ny fotoam-pitsinjana ny fiangonana marina ho afaka mifahoriana sy ny fisentona ny fanenjena. Jesosy, milanao aho, milanao ny fiainako, mila ny fanjakanao, ny atao-poko anjakao tanteraka ny momba rehetra, ny masoko, ny sofoko, ny oroko, na ny volondohako, na ny sila faran'izay bitika indrindra atao anatiko, na ny fanako, ny foko, ny tova rehetra atao anatiko. Aokitsotra sy akasitraka anao mba ho fantsona tsara eo am-pelantananao, ianao ilay voatokana afaky ny hamokatra ara-panahy eo amin'ny fiainako, mba tsy izaho intsony ny velona fa ianao ny velona atao anatiko. Noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny famelan-keloka izay raisitsika amin'ny alalan'ny finoantsika ny anarany, satria mibebaka marina teo anatrehantsika amin'ny androandroany ity. Raisy ny mofo izay maneho ny tenan'i Jesosy izay vakiana ho anareo, ho famelana ny fahotanareo. Misora zay. Sotra Jesosy. Tahaka izany koa ndranom-boaloboka izay maneho sy manambara ny fanoharana izay nomeny Tompo ho tandindo n'ilay rahasola izay nilatsany tao Kalvaria, famelana ny fahotantsika. Fanaovinanao vintsika mihinana mofo sy misotro kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy tsika ao anatin'izany ny fitsanganany, mandram-piveriny hampakatra antsika ao aminy. Ataontsika hisotra azony amin'ny fitiavany lehibe, fa raha tsy maty izy tsy latsaka ny rany, ary raha tsy nomboana izy tsy tanteraka teo amin'izay nanomboana azy ny fitondrany fahorintsika rehetra, na antsika fanantenana mihoatra ny amin'ny famonjeny sy ny azontsika fiaina tsara lavitra miaraka aminy. Sora azy. Zao tsika tia tanina mafy eo an'ny Tompo, ndraisantsika ny filazana. Halleluja, za misy miala fa rehefa avy eo mbola hiarivavaka sika. Alléluia. Alléluia. Ndao aloha tsika itiaka mafy an Jesosy fa niteny tamintsika izy teo. Amen. Ny filazana ho antsika eto amin'ny asa fanompoana dia toy izao manaraka izao. Raha mpitso, tsy raha mpitso, amin'ny alatsinainy sekoly isa maraina, alatsinainy, talata, alarobia, shop U Analakely, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sy fefany. Amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sy fefany ny sekoly isa maraina, latsinainy, talata, alarobia. Dia tahaka izao ny programma amin'izay sekoly latsinainy, talata, alarobia izay. Ny alatsinainy sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana, ary ny alarobia izao raha tsy diso dia sekoly fitahim-panahy sy fanambiana an-toetra. Alleluia. Militsika tonga manaraka an'ireo fotoan'ireo raha tsy afaka amin'ilay présentiel ianao dia afaka arahanao ao amin'ny page FB hvkl-mission events ny fotoana rehetra antsika dia ho hitanao, tsy ho tantaraina aminao intsony ny vokatra fa ianao mihitsy no atsapan'izany atao hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany vokatry ny fiombonanao amin'ny teny. Amin'ny herinandro ihany koa dia misy fotoantsika eto amin'ny trano-pokon'olona Analakely, isaky ny amin'ny zoma amin'ny 4 ataontsika hoe zoma fanotronana ny anaran'io fotoana io, zoma amin'ny 4 eto amin'ny trano-pokon'olona Analakely, ary sabotsy ohatran'ny androany manomboka amin'ny 7 maraina dia sabotsy communion na sabotsy fiombonana manomboka amin'ny 7 maraina io. Androany dia tsy misy hoe fotoana lehibe sy kely moa, fa ny antsika dia fotoana lehibe daholo satria miaraka amintsika eto Jesosy mitiafa mafy ho an Jesosy. Fa androany manokana dia fotoana anankiray atao hoe miavaka satria misy 9 mianadahy mianaka nanoratra anarana hiditra ao amin'ny dingan'ny batisan'ny rano ilay batisa asitrika mitiafa mafy ho an Jesosy. Tsaroko etoana fa raha nandeha ohatran'izao ny fanentanana dia aorian'ny fotoana rehefa avy eo aloha dia mijanona daholo ireo nanoratra anarana tao batisa fa misy formation. Vita izany ny fotoana dia tonga dia mandroso eto aloha eto nareo fa misy formation dia tsaroko etoana fa nisy fotoana teto batisa ohatran'izao.
batisa ohatran'izao dia nandeha formation dia ny zavatra nisy dia hoe taoriana le formation dia nisy mpianakavy tsy nanohatra anarana atao batisa izy fa taoriana le formation dia nisy ny anazava ny tao an-tsainy mikasika ny fahamarinany ten'Andriamanitra momba amin'ny batisa lehibe batisa asitrika dia avy eo izy mianakavy andraso kely vetivety ozy izy fa andeha hividy akanjo zay dia lasa izy miazakazaka tao atsenatsena tao dia nividy akanjo dia avy eo niaraka izy mianakavy kely tsy tadidiko izay maromaro ihany zareo dia lasa natateraka an'le batisa ny tiako atongavana dia hoe ho atsika mety mbola tsy tapa-kevitra ianao mety androany ianao vao mietrehitra an'izany hoe fa za efa natao batisa tamin'ny mbola kely dia ahoana indray zany hatreo le formation dia rehefa avy eo andana mividy akanjo fa inoko fa tapa-kevitra ianao amen mety mbola tsy nohatra anarana ianao tsy olan'izany fa raha vonona ianao dia andao zay vonona no enina amin'ny roapolo menada izy ireo dia mety miampy eny an-dalana eny fa tonga soa e aza siana sakana ny hoe ato tsy fiangonana ato hoe fiangonana iny non tsy fiangonana mission ny azo ny vanon-kilakana Jesosy ny tsara dia afa mafy ho an'i Jesosy ao anatin'izay ihany dia entaniny sika mpiara-manompo sika pasteur izay afaka anatanteraka an'le batisa sy ireo mpiara-manompo izay manana fiara afaka hoe mifanampy amin'ny fitaterana andreo enina amin'ny roapolo menada sy izay mpanaraka azy dia mba hiara hijanona ao aorianany fotoana eto dia mahita olona vaovao marobe dia faly miasa fanompoana faly Jesosy mandray anareo tiana be nareo dia tiany Jesosy be koa nareo dia ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy no amin'ireo olona vao tongeto androany misy filazana anankiray ty mission 316 rariva ao amin'ny palais des sports tsisy vidipidirana io mission 316 irahantsika amin'ny pasteur Zokrado Yaron Pretra dia Nije dia Aldo dia asaintsika ao amin'ny petit palais en palais des sports dia asaintsika zany ndao ifanotrana raha afaka ianao dia ndao ifanotrana fa zanaky ny asa fanompony izy ireo tena tiany Jesosy amen vita ny fanatitra fanatazana ny fanatitra inoko fa efa tsara fihavanana tamin'i Jesosy daholo tsika vao nanao fanatitra dia mba hakasitrahana daholo fotoana ny ratrapage zao ny hatramin'izay zany honerana daholo dia ainjiry eto amin'reto box reto ny tananao dia ndao tsika hivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka fa averinao foana izay ao amin'ny fahamarinan'ny teninao tsy maika iseho amin'ny fanatitra kanefa ratsy fiombonana aminao ratsy fiombonana amin'ny manodidina fa averinao izay mametraka ny lanjan'ny famonjena aloha fiazonana ny famonjena fibebahana marina vo fanatitra Jesosy mankasitraka fa tianay ary tianay loatra ianao raha izy Jesosy zany hoanitra kasitrahana eo anatrehanao mba ho isainao amin'izay ny fanatitra anay manomboka androany Jesosy dia taio zany Jesosy ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry ho tafahombona aminao hatramin'ny fotoana farany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ity hafa mafy ho an'i Jesosy Alléluia. Tsangana. Iarahaba mpivady vao tsika satria dia nisy zanak'Andriamanitra niroso tamin'ny sitrapon'Andriamanitra indray tamin'ny herin'ny androany ho voninahitr'Andriamanitra ireriany dia mangataka ny monsieur Tanjona sy madame Armelle mba handroso hiakatra ety amin'ny altara iarabananareo mivady sy tondrany rehetra mambavaka anaty eny tompoko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady amin'ny anaran'ny asa fanompona ray aman-tolo no hiarabananareo natateraka somatsara ny fitondrana ny tokantrano ho amasinina sy hotsofon-drano eo anatrehan'ny tompo ary mirary soa mirary ny tsara mirary ny fahasoavana sy fitahin'Andriamanitra feno eo amin'ny fiainana tokantranonareo iasan'Andriamanitra mikery
iasan'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Anintsitra ny hitanantsika isika dia hivavaka ho azy mivady. Eo anatin'ny fonao ny any anatinao izay apetraka dia tsofirano ahafahan'izao tokantrano izao ahitan'Andriamanitra. Sandaty mivavaka ary Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka ny amin'ny zavatra nataonao, naseho anao, natomboka vaovao indray. Tsodrano izay an'izao tokantrano izao izay efa nentina teo anatrehanao, mandray anjara izay mpianakavy ny finoana anatin'ny asa fanompoana, hivavaka sy tsodrano izao tokantrano izao. Ho tokantrano misy ny tananao, feno ny fanatrehanao, milomano ao anatin'ny sitraponao, tanteraka ao anatin'ny fiombonana aminao. Tsofina rano anaran'i Jesosy ho tokantrano miaina ny fahafenona, ny fahatsarana, misy ny fiarovanao, misy ny fahasarpiaronao. Tsofina rano ho tokantrano isehon'ny famirapiratany voninahitra ao, amantaran'ny olona fa eo aminy ianao Jesosy, atonga ny fifaliana maro ho tafaverinao aminao, atonga ny fanantenany maro ho tafaverinao aminao. Tsodrano izay ho tokantrano matanjaka, tokantrano mijoro, tokantrano maintsy, tokantrano marina, tokantrano miomana ho amin'ny fiaviany mpapakatra, ho tokantrano feno fahatsarana. Tsofina rano ny fataterana izany anaran'i Jesosy. Ny fiadiana voaforona amelezana anareo dia tsisy ambinina anaran'i Jesosy, lavitry ny loza, lavitry ny fahafatesana tampoka, lavitry ny aretina, lavitry ny accident, lavitry ireo fanafian'ny fahavalo izay tsy ambinina anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho tokantrano isehon'ny sosiny tsara, ireo karazana surprise tsara amin'ny fahagagana sy famatsiana, fahavokarana izay homanin'Andriamanitra dia ho tanteraka eo amin'ny fiaina tokantranonareo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy vedamasa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tia kamarontsika ho an'i Jesosy. Ty baiboly tia dia atolotry ny hvkl-mission ho anareo mivady mba ho tonga fiainanareo izay tenin'Andriamanitra ato. Allô? Connecté. John 6:63, ny teny izay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Vakio, iaino, ary manao sinoetona ny filompanorona président pasteur Jean Rodolphe Tafinarivo Andrianjato Arnomé. Alléluia. Tsisy alléluia ny anarany fa zany nanao hoe alléluia. Dia atolotra mpitiavana misolo tenany rehetra manolotra ho anareo tsy ampy ny tanana mba haretatra amin'ny farany. Tainy Jesosy hatramin'ny farany. Tia baiboly izy ity dia ho savainay mba tsisy tranokala. Alléluia. Tenenao le meme koa mbola savaina koa. Tandremo famakiteno sisy Paul apôstôly antsika itiaka mampitsara an'i Jesosy. Taitoko mahazo toeranareo tompoko. Alléluia. Ndao tsika isotra n'Andriamanitra ny fofany tanantsika any amin'ny lanitra. Isotra ny tompo aloha tia tanana mafy ho an'izy mivady mandraverina any amin'ny toerany. Alléluia. Andao tondrotsika any amin'ny zareo ny tanana dia hoe maromaro ny ohatranareo amin'ny titony hoe titony. Amen. Alléluia. Zay rehetra mpifamofomofo ato amin'ny tiasa fanompony ity dia efa hoarana imaso akaiky nareo ary fantatray ny toerana misy anareo tsirairay avy. Alléluia. Mahita nareo hositran'ny tompo androany maraina. Mahita nareo ho afan'Andriamanitra androany maraina. Reo fatorana tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina ao anatinao, toran'ny afo ny fanamasina zany androany ny aizotra noho ny fahamasinan'i Jesosy. Alléluia. Ninninona karazana fatorana zavatra tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina amin'ny fiainanao, ongotan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ambarako koa ny fanahin'Andriamanitra androany amelona ny tova maty rehetra ao anatinao ao. Ary izay zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny, andeha amin'ny laoniny amin'izay. Isy restauration avy amin'Andriamanitra. Isy fananganana amin'ny anaran'i Jesosy. Isy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Isy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Aneo famantarana eo aminareo ilay tokana sady feno voninahitra mpanatanteraka sy mpanefa ny zavatra rehetra ho voninahitry ny anarany rery any. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ataovatra zao misaotra Jesosy.
mikarakara amin'ny fiainako rehetra ianao. Vonjenao ny fanako, vonjenao ny aiky, vonjenao ny tenako. Sotra fanamasina amin'ny fanasitanana. Tena isora ny fonao manontolo izy. Sotra amin'ny fanasitanana, sotra amin'ny fanafary, sotra afaka androany maraina. Wow, miteny amiko Andriamanitra, be dia be hono ny afaka eto zao. Ndao hitentarana mafeo azy. Halleluja! Fa jereo masony akaikinao alohan'ny fiderana. Zao hoe ny afatra anao alohan'ny tsodrano rehefa avy eo. Ianao hoe rehefa mibebaka dia aza miverina amin'ny zavatra rehefa nibebahanao. Jereo tsara masony. Josefa hoe talohany nahafatesany dia niteny hoe nitolam-baloko tsy azo ajanona ty fa alefany amin'ny taniko. Satria tany amin'ny taniny hoe nisy fananganana fa tsisy fananganana ny Egypta. Dikan'izay tsy mahazo mijanona ny Egypta ianao hoe zay ota efa nialanao hoe azy iverenana tsony fa manomana tsika hoe fitoam-pampakarana zay vonona mandeha. Zay vonona mandeha. Fanambanina fa aza tezitrena hoe fa tsy haiko ny angina hoe avelao am'izao hoe miavantina raha tiana toko resana ihany aloha. Jesosy famonjena tsy mandende ho azy safidy fanomeny ho avidy ankany anazy fotoanany raha efa atriny elabe zay nateraky indray ihany mandeha ao fafentanantsika ny andro famindram-po kely sisa itsena zeny amin'ny raony lanitra isika. Ny andro famindram-po zay delany ny be ambopo ondavele diantany tsisy akivilivily fa na misotro na mami tsisy anapa-kevitra miperanao homaniky unity na andehanao na tsy afaky lazy anao hoe tsy nisy napatre fa efa kely sisa de lasao amariso misy manaty anao faralasodu eo no raisiny anao ny pitsoniny ny tsy misy azatao fa kely sisa de lasao afatra fa de lazalazao mibebake zay terande aoninao fa eo indripsisa ataova voly tanana izao no lalana zany nolazany izy noany lalana mankany amin'irany ny hoany an-danitra safidy ty an-tany tsy mizanizakory de tafidy trany nalaza am'izao alefisany an'izany raha tsy lasy anao mararilarinene mba tsitsy aneny nanjerijereo fa tsara ny miaraka zareo miandro famindram-po kely sisa itsena zeny amin'ny raony lanitra isika. Miandro famindram-po zay delany be ambopo ondavele diantany tsisy akivilivily fa na misotro na mami tsisy anapa-kevitra miperanao homaniky unity na andehanao na tsy afaky lazy anao hoe tsy nisy napandray kely sisa de lasao amariso misy mamaty anao faralasiodu eo no raisiny anao pitsoniny ny tsy misy azatao fa kely sisa de lasao
we amaniso misy mamatsana we tsisy akivilivily na misotro tsisy akivilivily na misotro sebonna mande matamasana muse aonana muse sotilasa fone zao a jesosy le loha rano tsy mety ritra ka noho zany a afaka mangataka rano foana foantsika amen alleluia voninahitra ho anao rery jesosy atamaboly tanana mangetaheta mangataka rano aminao maniry mafiamfoky rehetra mangataka rano aminao aiza dia nondraino angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe asanatao feontsika za jesosy mangetaheta mangataka rano aminao maniry mafiamfoky rehetra mangataka rano aminao aiza dia nondraino angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe matsaka aminao fanahy matsaka aminao fanahy ianao fanomezan'iray aminao mitoka matsaka aminao fanahy tsy angetaeta mandrakizay jesosy o miankoka voninahitra mangataka rano aminao amin'ny fanahy ny fahamarinana noiterako ianao hofafampo ampifalindray ny fon'andriamanitra ray amen za jesosy mangetaheta mangataka rano aminao ny fanahy ny fahamarinana noiterako ianao hofafampo ampifalindray ny fon'andriamanitra ray za mity jesosy matsaka aminao fanahy ianao fanomezan'iray aminao mitoka matsaka aminao fanahy tsy angetaheta mandrakizay jesosy o miankoka azao le voninahitra
zay ny tadiavine zay ny tadiavine zay ny tadiavine andriamanitra ray loloavine zay ny tadiavine zay ny tadiavine zay ny tadiavine andriamanitra ray loloavine zay ny tadiavine zay ny tadiavine zay ny tadiavine andriamanitra ray loloavine raha misy tena fifaliana avy any am-ponao dia tokony eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Satria tena raha mba fantatrareo hoe tsy ohatr'izao tsika raha tsy izy tena tsy mendriky no eto tsika androany raha tsy teo ny tanany. Firy aloha ndresy lahatra tena misy miazona amin'ny fiainana matombo loatr'izao izy iny tanany azahidina maneho fakasitrana avy ao anatin'ny fonao lalina tena tovy tena mianga avy any anatinao mihitsiny tsy amboamboarina fa le tena d'origine avy any am-ponao mihitsiny hoe za tompo tena mifofeny fakasitrana ny ankofaka eto anatrehanao anekeko Jesosy ndre fa raha tsy teo amin'ny fiainako ianao tsy toy izao intsony tsy nietrehitra sy saina mbola andia eo akianjanao mbola ifaly eo anatrehanao fa noho ny tananao mitahiry aina ny fofonaina eo ambaavoriko dia fantatry fa avy aminao raiso ny voninahitra amin'ity marain'ity ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teto amin'ny fanatrehanao tsisy avy aminay Jesosy na ray aza fa tiana io fantatra ao fa ny rehetra momba anay noho ianao Jesosy raiso fa vokatry ny fonay. Halleluja. Misaotra Jesosy no nirana, misaotra Jesosy voadiwa, misaotra Jesosy voafonjia, eo ihany tsika sandraritsika misaorana ny Jesosy amin'ny fontsika manontolo. Halleluja. Misaotra Jesosy nirana, misaotra Jesosy voadiwa, masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra mitsaoka anao zay manome voninahitra anao zay miankohaka eo anatrehanao amin'ny fonay manontolo faly zay fa olona libre eo amin'ny fanatrehanao
makasitraka dada malala. Misaotra amin'ny famonjena, misaotra amin'ny fitehirizana, misaotra amin'ny fanavotana, misaotra amin'ny fananganana, misaotra amin'ny fanasitranana, misaotra amin'ny fanokafan-dalana, misaotra amin'ny fitehirizana, misaotra ny amin'ny fampijoroananay mandrakariva sy amin'ny fanomezany fanahinao ao am-ponay tahotra anao isan'andro. Misaotra fa manaisitra ny frerianao ao am-ponay ianao, fa mampitoetra ny fanetretenanao, hamaka ao anatiny amin'ny alalan'ny fanahinao. Tompo re tsara rehetrareny, tsy avy aminay fa avy aminao, fa reny tsy mety rehetrareny ny fonanay aminao. Fa misaotra fa nodinao tsy hita fa nrakofanao amin'ny fahadisoanay, dia nanangana anay olom-baovao ianao, makasitraka ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny teny Jesosy, misaotra ny amin'ny fampahafantarana anay zava-miafina, misaotra ny amin'ny fampijoroananay alala hatrany hatrany, ny fanakekezanao anay sy ny fitiavanao na ny dinanao hamonjy sy hanangana anay Jesosy. Misaotra, tena misaotra. Mino fa ny tsirairay avy raha nen'ny trompetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra dia ho tanteraka amin'ilay fotoam-pampakaran'izay hvkl aminao mandrakizay, ary hiteny izay hoe sambatra izay satria isan'izay nakarina ho eo aminao mandrakizay. Tehirizo ny ankonanay tsirairay avy Jesosy, aoka mba ho amin'ny fotoana ifoazany ny ankonanay ny fianakavianay, ny anenoany izany fotoana izany Andriamanitra, satria tianay loatra sy andrasanay loatra izany fotoana maminay izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitahanareo ny Jehovah ka iaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindrafo aminareo, hananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mianareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao atsika rehetra. Alleluia. Amen. C'est un club d'enfants.